Afaka manomboka ianao tompoko. Alléluia, amen. Alleluia. Amen. Dia tahaka izany iry izany tokoa no tokony faliantsika raha eo amin'ny tompo indray zany tsika androany dia faly miarabanao izay mianadahy zany amin'izao andro sabotsy sabata izay eo antsika amin'ny tompo izao ka dia mampitombona amintsika mandrakariva amin'ny fahasoavana fiadanana fa amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina. Eny tompoko arak'izany iry izany tokoa dia izany no tena tanjontsika etỳ an-tany etỳ ho any an-danitra. Tena hoe lanitra tsara zany sy mahafinaritra zany ny any an-danitra any. Averina eto foana moa zany mamporisika antsika foana hiaino sy hijery ny fijonao vavolombelona amin'ny fahafantarana sy ny fahitana ny amin'ny hoe ohatra ny ahoana ny any an-danitra. Fa tena tsara ny any an-danitra ary reto mpanompon'Andriamanitra izay efa nanao ny hira tamin'izany fotoana izany dia tena natsapa ihany koa izy fa tsara ny lanitra ary fiderana. Sisa afa-tsy fiderana fa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny any ka izay no tanjontsika ho tafiditra any an-danitra dia hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra tahaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra zany efa lasa tany. Etỳ amin'izao tontolo izao izy no ahitanareo fahoriana satria araka ny hira teto hoe tena hoe vita ny adiny taty, tena miady mihitsy tsika zany etỳ fa mila tena vonona hatramin'ny farany. Teny tompo hatrany amin'izao fanombohan'ny taona izao tsy averiny matetika eto amin'ny fiaraha-mivavaka dia hoe mijoroa mila vonona hatramin'ny farany. Tamin'ny farany teo dia niteny mihitsy izy hoe mila tokony miaramila
mijoro zany tahaka ny miaramila ka dia engany antsika mba samy tafaray amin'ny tompo tafahoana any an-danitra any. Hivavaka aloha tsika hisaorantsika an'Andriamanitra hametrahantsika koa ny fotoana izay tanterahantsika eto Aleloia. Tapaka zokerika tany aminao. Ambany be feonao azafady. maheno ianao zao sa Tena ambany be mihitsy feonao io tsy haiko hoe ahoana moa zany ny anamboarana azy. Tena ambany be mihitsy. Raha mamono micro tsy misy an'le mamaly. Tena azafady. Amen. Amen. Andraso iny. Tena azafady hoe zokeriko. Amen. Amen. Alléluia. Azafady everina hoe. Alléluia. Amen. 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 Iny ihany zany le izy fa za eto tsy maheno firenao fa ho tapako ny micro fa azafady afaka manatona alolova ianao dia amizay mari koa. Azafady Ampiakary kely ohatr' izao. Manatona koa ohatr' izao zany mety. Kamana. Eny tompoko dia hivavaka aloha zany tsika apetrakintsika amin'ny tompo ny asa. Izy moa zany ny tompon'ny fotoana sy fandarana rehetra ka hivavaka tsika miatrahantsika ny asa sy ny fotoana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra ray, ry Jesosy Kristy tompo fanahy masina, ndreto izay mitady anao mivavaka mame voninahitra anao indray satria ianao tokoa no Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra rehetra, tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Ianao no maniraka anay, ianao no tompon'ny asa ka dia ndreto izay tompo tonga maneritsy tena sady eto anatrehanao amin'izao asa andrahanao anay izao ka dia miasa aminay tsirairay avy, manatrehanay tompo ary indrindra ny voninahitrao ny seho aza mijery araka ny fahalemenay fa jereo mandrakariva araka ny famindramponao ka dia miasa ianao tompo esory izay tsy anao rehetra ary indrindra mangataka ny ranao izay nadio anay tanteraka ka dia mitenena araka ny fombanao oka tsisy hoeninay koa fa tsy ny feonao rery ihany ianao no asandratra, ianao no mena voninahitra araka ny hira teo tompo fa ao any an-danitra any dia mendrika ny hoderaina amin'ny voninahitra rehetra ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Alléluia. Amen. Amen. Ataoko angambany fa maheno ihany nareo hiezaka hiteny mafimafy moa zany mba hahenon'ny tsika izay manaraka zao fotoana izao zany. Dia ny tenin'Andriamanitra zany izay bebahantsika androany dia ao amin'ny Exodosy 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Exodosy 20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia ny tompo sy ny fanahy masina nangatantsika hiteny amintsika nazava amintsika zany izay tiany ambara ny tokony hibebahantsika sy hibebaka hivavaka tsika avy eo alohan'ny andraisan'ny mama Felisia ny fampaheresana sy ny vavaka fanoloran-tena ho anao izay mbola tsy nanoloro-tena zany mbola tsy mahafantatra ny tompo na izay reraka variana ihany koa dia fotoana koa zany izao hanavaozana fanoloran-tena fa alohan'ny bebahantsika dia vakitsika ny teny ao amin'ny Exodosy 20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny lohateny eto amin'ny baibolika izany dia hoe ireo teny folo na didy folo dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra, izao no tompo
Andriamanitra ao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta tamin'ny trano nanandevozana. Aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasokitra na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izao Tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eliky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika dia amin'izay mankahalahy nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby izay tia ahy ka mitandrina ny didiko. Amen. Amen. Zay ny tenin'ny Tompo zay ibebahantsika zany. Ataoko hoe teny efa fantatsika matetika eo ary raha miresaka an'izany atao hoe teny folo men'Andriamanitra moa zany izay nomeny Mosesy tamin'izy tany amin'ny tendrombohitra Sinay tamin'izareo ny zanak'Israely izay mivoaka tamin'ny tany Ezipta zany dia taon'ny Tompo no namangy an'i Mosesy dia didy folokolo izy. Mita hoe didy lay izy fa tena tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra no niteny tamin'i Mosesy. Dia inona no tenin'Andriamanitra? Rehefa mivakitsika zany izy amina rantsosy andininy voalohany hoe dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra. Tsika moa zany tsy hamaky an'le didy folo manontolo na ny teny folo fa io hatramin'ny andininy faheno ihany vakitsika. Fa tena ny teny dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra. Tena Andriamanitra mihitsy zany no miteny takan'izao ataontsika androany izao. Raha mivavaka tsika hibebaka dia aza mieritreritra na hoe zahako na i Mama Felisia no hiteny fa fanahy masina Jesosy Kristy dia ilay Andriamanitra telo fa iray izy no miteny androany. Izy zany no miteny amintsika mihitsy ka enoy ny tenin'ny Tompo izay tokony hibebahantsika. Matoa zany tonga ny teny koa androany dia maro amintsika na misy amintsika androany izay manatrika mihaino izao fotoana izao koa na manaraka tian'ny Tompo ahafahana ary hiala amin'ny izay teny ambaran'ny Tompo. Dinona ny teny teneniny hoe andininy faharoa amina rantsosy izao ny Tompo Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta tamin'ny trano nanandevozana. Eto zany dia mbola nanamafy mihitsy izy hoe izao no Tompo Andriamanitra. Tena arak'le verina kely amin'le hira teo hoe ny hiran'ny lanitra dia Andriamanitra mihitsy zany any amin'ny Apokalipsy any efa hazavaina amintsika matetika fa izy ilay zanak'ondry sy ilay Andriamanitra zany mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Dia izy ilay Tompo Andriamanitra. Izy mihitsy zany ny Tompo Andriamanitra ny seho tamin'i Mosesy izy izay mahatonga anazy hoe Andriamanitra ao. Tokony ho amintsika koa zany tokony ho Andriamanitsika koa zany ny Tompo fa mitaky zavatra amintsika izy. Raha tena tiantsika izy ho Andriamanitsika zany fa mitaky zavatra amintsika dinany teniny hoe izy ilay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta tamin'ny trano nanandevozana. Zany no nahazo ny maro ary izay izao dia nandalo tamin'izany tena nandevozana tany amin'ny tany Ezipta. Amin'ny fiainantsika andavanandro dia ny devoly ny fahazaran-dratsy ny fomba fanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany le hoe tany Ezipta zany. Amin'ny teny Hebreo zavaina kely ihany angamba ny teneniny ihany hoe inona ny dikan'le amin'ny baiboly tena Hebreo manko rehefa vakiana tsy voasoratra mihitsy hoe Ezipta io fa tena andikan'jareo azy zany dia hoe Mitsraim. Mitsraim ny dikan'le hoe Mitsraim dia tany na trano nanandevozana. Toerana nanandevozana zany le atao hoe Ezipta. Fa amin'ny teny fandikana tamin'ny nandikan'ny Grika zany no nametrahany an'io hoe Ezipta io fa amin'ny Hebreo amin'ny baiboly midika Hebreo dia tena hoe Mitsraim izay hoe trano nanandevozana. Averiny eto mihitsy zany toerana nanandevozana ny zanak'Israely. Dia tao Andriamanitra namoaka ny zanak'Israely zany hoe raha te hiaraka amin'ny Tompo ianao zany dia mila fahana aloha. Be da be koa ny fijona vavolombelona amin'izany atao hoe fanafahana zany. Eto amin'izao fiarahan'ny vavako izao dia takian'ny Tompo foana. Rehefa tena manolo tena dia afahana. Misy zany atao amin'ny teny frantsay izy atao hoe délivrance. Fanafahana fandroana devolon'ny olona alohan'ny tena hoe anoloran'ny tena na atao batisa izy na anao ny asan'ny Tompo zany.
Ka zany lay izy mila ahafahantsika, zay ny antony hoe itenenana hoe te hibebaka tsika zany zao hivavaka hibebaka dia angatao mihitsy ny tompo hanafaka atsika. Efa teniny zany any amin'ny jaonina any hoe raha ny zanaka hanafaka anareo dia ho afaka tokoa nareo. Tia ny tompontsika ahafahana teto dia Andriamanitra no hanafaka ny zanak'Israely tany amin'ny tany Ezipta, fa tsika amin'izao fotoana izao dia Jesosy mihitsy nefa tonga dia amin'izao tontolo izao hanafaka atsika. Ka atoloro ny tenanao raha mbola tsy nanolo tena ho an'ny tompo ianao zany dia androany mila manolo tena. Nefa alohan'ny hanoloran-tena dia hibebaka aloha, mibebaka amin'ny fahotana, amin'ny tsy fahalalana koa. Dia ny anankiray izay takian'ny tompo tokony hibebahantsika voalohany koa zany dia 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Eto izy tena zay mahatonga anazy hoe didy folo, satria ny teny izy nefa tena didy ilay izy hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Efa misy olona miteny hoe aza manao an'izao, aza manao an'izao dia tena midika mihitsy zany hoe mandidy zany, tena mandidy. Fa tsy miteny izy zany hoe tsy tokony hanan'Andriamanitra, tsy ny hafiafy izy fa tena mahely mihitsy, nahitsy mihitsy Andriamanitra ny teny hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Ery ambany ery izy moa dia niteny mihitsy hoe tena Andriamanitra saro-piaro izy. Io zany ilay Andriamanitra izay niseho tamin'ny Abrahama, Isaka sy Jakoba, dia niseho tamin'ny zanak'Israely manontolo dia niseho tamin'ny Mosesy koa. Niseho tamin'ny Mosesy mihitsy izy nampafantatra sy nanome an'ilay teny folo na didy folo eto zany mba tena ho fantatry ny zanak'Israely hoe zany ka Andriamanitra velona misy, izy ilay nahary ny lanitra sy ny tany, ary saro-piaro izy. Betsaka moa zany zay mahatonga an'izy hoe hibebahantsika zany ny anankiray hibebahantsika raha ny eritreritr'Andriamanitra hafa ianao. Ny Andriamanitra hafa dia misy ny hoe Andriamanitra vola. Tena io vola io tena tian'ny olona mihitsy io ny vola, ny harena, ny voninahitra, zany tena tian'ny olona mihitsy dia zany no ivavahan'ny olona. Dia misy koa ny Andriamanitra hafa olombelona ihany koa. Tena misy mihitsy zany, fantatsika zany raha ho hitantarintsika na dia hoe amin'ny fiainantsika fotsiny ary rehefa tenin'i Jesosy mihitsy zany raha tia ny vadinao ianao, tia ny reninao, ny rainao na ny zanakao mihoatra noho ny tompo dia efa Andriamanitra hafa zany. Ankoatran'ny Andriamanitra na olombelona hoe mpitarika fivavahana na mpitantana fikambanana na zavatra hafa mihoatra n'Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany, ilay araka ny tenintsika teo mipetraka any amin'ny seza fiandrianana any izy any an-danitra any dia tena manan'Andriamanitra hafa antsika zany. Mila hibebahantsika zany hifonantsika amin'izay hibebahantsika rehefa avy eo 4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza manao sarin-javatra voasikotra. Dia mbola mitohy ihany zany izy hoe aza manao sarin-javatra voasikotra. Io koa dia tena fahazarana ary fomba fanaon'ny olombelona. Fantatsika tsara ny Madagasikara ny atao hoe fanompoan-tsampy na ny olona na tia andafy ary zany na tia ampitan-dranomasina dia maro. Atao hoe ny vazaha moa zany na ny Eoropeana na ny Occidentaux koa zany dia tena maro mihitsy no manao sarin-javatra voasikotra dia hivavahany. Fantatsika ny fivavahana Buddhista, ny any amin'ny Hindoista, tena mivavaka amin'ny zavatra voasikotra reny na zavatra vita tanana, ny hazo, zavatra vita an'Andriamanitra ihany zany, zavaboary ihany ny vavahan'ny olona, mivavaka amin'ny biby, mivavaka amin'ny omby. Fa zany zany raha tsy nahafantatra an'izany ianao hatramin'izay dia androany mila miala amin'izay hibebahantsika zany hifonantsika amin'ny tompo raha mivavaka amin'ny olontsika, mivavaka amin'ny hazo, mivavaka amin'ny sarin-javatra izay hita sy naforonin'ny olona ihany zany. Misy ten'Andriamanitra manamarina azy moa zany fa tsy ho vakiako eto fa tena miteny mihitsy ny tompo hoe tandremo ny mivavaka amin'ny sarin-javatra voasikotra. Zay zany ilay atao hoe sampy any amintsika izy dia tena atao hoe sampy mihitsy, atao anton'ny olona eny amin'ny fasana indraindray ary na io hazo fijaliana atao amin'ny trano zany, atao haingo-trano dia atao ao trano satria hoe teo Jesosy no natao na misy sarin'i Jesosy io na tsisy dia misy olona tena mieritreritra mihitsy eo rehefa eo dia tena io fa io mihitsy ny vavahako fa io ilay Andriamanitra io. Zavatra vita tanana ihany zany reny fa mila mitandrina tsika. Zay ilay hoe aza manao zavatra voasikotra zay eo ambany kely eo zany tonga dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony. Zay ilay izy hoe misy zavatra mety hiverintsika hoe ambony zavatra tsara dia iny ny vavahako fa tena ohatran'ny tsara iny.
na izay ety amin'ny tany ambany. Zavatra rehetrarehetra miseho ety an-tany ety tsy tokony atao sikotra zany. Tena tian'ny olona mihitsy manao sary sikotra io fa mila mitandrina zany hibebahantsika zany na amin'izay amin'ny rano, any amin'ny rano ambanin'ny tany. Zany rehetrarehetra zany dia ninona zavatra miseho na firoon'ny olona zany na zavatra vitan'Andriamanitra satria Andriamanitra nanao an'izany any amin'ny Genesis toko voalohany izy dia tena niteny mihitsy hoe izy daholo nahary ny lanitra sy ny tany sy ny zavatra rehetra eo aminy. Zavatra vitan'Andriamanitra zany fa tsy ilay Andriamanitra zany. Zavatra nataon'ny tanin'Andriamanitra fa ilay Andriamanitra tena nahary azy tsisy nahita azy izy fa izy dia any an-danitra any fa ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy no ny rahany izay efa tonga izay namonjy sy nanavitra antsika. Dia eo koa zany ny fanahy masina izay miteny amintsika amin'izao fotoana izao. Fanahy masina no miteny amintsika hoe mibebaha isika raha manana Andriamanitra hafa ankoatran'ny tena ilay Andriamanitra sy ilay Jesosy Kristy ary manao sarin-davatra voasokotra hivavahana izay everantsika fa hamaly vavaka zany. Izay ny tena hibebahantsika androany. Andiny fadimy amin'ny Jesosy aza miakohoka eo anatrehany ary aza manompo azy. Zay zany mily sasany tena miankohoka mihitsy dia manompo. Tena mampatahotra zany ary tena mampieritreritra satria zavatra fomba indrindra moa zany tsika malagasy dia atao hoe tsy mamenatra miteny an'izany fa tena tamin'ny tsy fahalalana dia tena atao anatin'izany fanompoan-tsampy zany mihazakazaka amin'ny tendrombohitra 12 mivavaka amin'ny dadarabe, nenirabe amin'izao indray ary amin'izao teo aloha dia tena hoe mivavaka mihitsy hoe tena rehefa tena tonga ilay mpampon'Andriamanitra iny dia iny ny tena hivavahana fa tsy ilay Andriamanitra no tadiavina. Ka izay zany mila ho tandremantsika hivavahantsika hibebahantsika aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izao Tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra sary-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika. Ito zany any amin'ny Apokalipsia koa faraparan'ny Apokalipsia dia miteny mihitsy hoe nisy saika ny-dohalika teo anatrehan'ny anjely ny jaona izay nitenen'Andriamanitra dia teny mihitsy izy hoe aza miakohaka amiko ianao aza mivavaka amiko fa Andriamanitra ihany ny hivavahana. Indray zany na dia verantsika hoe anjely ary izay miseho miambina mikarakara antsika dia tsy mila mivavaka aminy fa tsisy afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Izay ny hivavahana dia izay no hivavahantsika hibebahantsika androany. Fa izy dia tena hoe sary-piaro, izay no tena mampatahotra. Sary-piaro l'Andriamanitra ka mamaly heloka amin'ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy zafin-dohalika dia amin'izay mankahala. Zany hoe ilay fanaovana sarin-davatra voasokotra zany izay zany ny tenin'Andriamanitra eto. Ilay manao sarin-davatra voasokotra hivavahana dia fankahalana an'Andriamanitra no tiany tenenina amin'izany. Izay hoe Andriamanitra ihany no tokony hoe Andriamanitra aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Dia raha manao zavatra voasokotra ianao hivavahanao na zavatra hafa heverinao fa tsara hivavahanao dia mankahala an'Andriamanitra no dingan'izany. Izay mankahala ozy izy. Sary-piaro izy ary mankahala an'Andriamanitra zany ny mivavaka amin'ny zavatra voasokotra ka izay ny hibebahantsika. Raha mbola ao anatin'izany ianao dia mibebaha angatao ny Tompo ary indrindra hisy fotoana rehefa avy eo hitsangantsika rehefa tena mahatsiaro ny bebaka ianao mifona ho veleloko dia ho sa mihitsy androaka koa ny asan'ny Satana izay mamatotra satria ny Satana mihitsy ny tena mamatotra ao ambadika an'ireny zany izay miafina. Izay mahatonga anazy hoe aza mivavaka amin'ireny fa ny devoly no miafina ao ambadika anao. Misy sasany hoe miteny nanao fahagagana fa devoly koa dia mahay an'izany koa ka mila hibebahantsika hifonatsika izany. Fa tena mankahala ozy izy n'Andriamanitra izay manao izany ary ny tena mampatahotra dia sary-piaro izy ary mamaly heloka hatramin'ny zafin-dohalika. Izay matetika no ady hevitra hoe misy natao hoe manapaka olona. Tena tapahana mihitsy zany satria ilay razana na ny ray aman-dreny teo aloha izay heverintsika hoe tena hoe misy tena tsy nafantatra mihitsy tsika no mifoha zany mahafantatra an'Andriamanitra manara-dian'ny Tompo dia tapahana mihitsy ny ozony satria tena nahazo ozony ireny satria nivavaka tamin'ny sampy nanao zavatra sary sikotra zany ny fanaon'ny malagasy mila tapahana ireny. Na ianao zany manana an'ilay tena hery fahefana dia manao an'izay fa na ny tena izy dia manantona mpanompon'Andriamanitra afaka manao ny asa ohatran'izay. Ao amin'ny Tobo zany ao Antananarivo dia efa misy an'izany afaka maka renseignement itanao zany maka torohevitra na telefona zany amin'ity lien ity ahafahanao manontany inona zany ataoko raha te ho afahana tokoa
ka afaka manantona amin'ny Toby ao Antananarivo, misy ihany koa ny Toby any Toamasina. Ka zany rehetra rehetra zany ibebahantsika mba tsy ho tavela ety antsika fa araka le hira teo hoe tsara le hira, haintsika le hira hoe hiran'ny lanitra tsara tokoa fa zay no tena tanjona. Raha mbola ety antsika dia voasakana dia tsy ho tafiditsy ny lanitra fa zany no takian'ny tompo zany tsy mivavaka amin'ny sarin-davatra voasikotra, tsy mivavaka afa-tsy amin'Andriamanitra rery ihany, tsisy andriamanitra hafa. Dia nefa hozy izy mamindra fo kosa amin'ny olona rivo mandimby izay tia ahy ka mitandrina ny didiko. Zay zany izy araka le teny teo mila tapahana ny ozona ary indraindray gagitsika hoe taranaka teoriana, maninona ary mitsotra misy zavatra tsy mety mihitsy. Fa maninona misy fanontaniana araka le teny teo hoe fa maninona ny malagasy ny ohatran'izao tena voazona tokoa ve? Mety ho zany, zay ny tandremantsika fa arakaraka ny tsy anatonantsika an'Andriamanitra dia mitohy foana zany. Hitantsika eto fa tenin'Andriamanitra izy, ny teny hoe ny teny izy ary tena sari-piaro izy. Ka raha misy zavatra manjo ny ankonana, ny firenena, ny fianakaviana dia mila manontany tena antsika hoe sao dia avy ambiko, sao dia avy amin'ny teo aloha, fa mila tapahana, mila roahana mihitsy ny devoly, tapahana ny ozona, ka zany no ibebahantsika zany avy eo. Nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby izay tia ahy ka mitandrina ny didiko. Io zany le didy folo, ny didy ohatra hoe roa na telo nefa ireo mahafehy azy zay mihitsy ny tenen'ny tompo rehefa nanontaniana izy hoe dia ny teny ny didy rehetrarehetra ozy dia voafehany hoe tiava ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Dia mitovy amin'izay koa izy tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Jesosy ny teny an'izany ka zay zany hibebaka tsika raha ao anatin'izay hoe tsy tia an'Andriamanitra, mankala an'Andriamanitra rehefa tsy mivavaka afa-tsy amin'Andriamanitra rery ihany amin'ny Jesosy ilay zanan'lahy tokana izay nirahany ary ny fanahy masina izay miaraka miasa amindreo zany satria telo faha-iray. Tsy hanazava lavitsika araka ny teny teo fa tany am-boalohany dia efa teo ny fanahy masina niaraka tamin'ny tompo araka ny teny hoe ndao tsika hanamboatra olona mitovy endrika amintsika. Zany hoe tsy Andriamanitra rehetra zany teo fa nisy izy, efa telo izy, Jesosy Kristy dia efa tany an-danitra tany efa tao ny fanahy masina izay ahafahanjareo nanao antsika zanak'olombelona tahaka izao. Ka dia andao tsika hibebaka, andohalika tsika hifona amin'ny tompo raha mbola manana Andriamanitra hafa izaho sy ianao zany androany fotoana hiverenantsika amin'ny tompo ary raha mbola mivavaka tamin'ny sarin-davatra voasikotra amin'ny endrika rehetra na ny an-danitra na ny anaty rano ny etỳ an-tany dia hibebaka tsika mba tsy ho tonga amintsika ny fahasarotam-piaron'Andriamanitra fa tena Andriamanitra zany no miteny amintsika androany ka dia hibebaka tsika hifona amin'ny tompo avy eo tsika rehefa tena mahatsiaro tena voafela heloka sy voadio dia hitsangantsika ho satsika koa zany androaka ny asan'ny maisy, ny asan'ny devoly, roainy devoly izy dia andositra anareo izy. Ka dia hivavaka tsika tompo andohalika tsika hibebaka eo anatrehan'ny tompo. Vavaka tsika eny ry Andriamanitra ray manantona anao zay ankehitriny mpanatretena mifona aminao, mandohalika mibebaka eo anatrehanao raha maheno zany teny zany, tena tonga mivantana aminay zany, tonga mivantana amiko Jesosy satria dia zay dia manana Andriamanitra hafa. Indraindray ny asa aman-draharaha, ny fihazakazahana amin'izao fiainana izao ary ny ankonana, ny fianakaviana zany no mamaky anay, ny fitadiavana, ny vola, ny harena, ny voninahitra zany no ataonay mihoatra fa tsy tianao tompo. Efa ianao miteny aminay fa tianao zay ankatoy ny didinao dia ny mivavaka aminao ianao tsy manan'Andriamanitra afa-tsy anao rery ihany ilay nahary ny lanitra sy ny tany ilay tompon'izao rehetra izao. Ianao ilay Andriamanitra any an-danitra any, ianao ilay Andriamanitra tsy miova hozy ianao hatramin'ny taloha indrindra, ankehitriny ary mandrakizay ianao ilay Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra ary ianao ilay Andriamanitra nifidy an'i Abrahama, nifidy an'i Isaka, nifidy an'i Jakoba, nifidy ny zanak'Israely ary indrindra nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana. Zay izao tompo dia mbola ao anatin'izany mbola ao anatin'ny fandevozana ny Satana mampiherikerika andevozan'ny Satana ny amin'ny fahotana, fitondran-tena maloto, fisainana ratsy
araka ny teninao teo fa ny fitiavana zany tiany namanay tsy tiany namanay zay fa mankahala manamary tena dia mifona aminao mba tsy ho tonga aminay tokoa ny fahasarotam-piaronao ka dia ho lavinao zay tompo ary voahozona araka ilay teny teo fa mba aminay zao ny famindraponao angatahanay Jesosy mangataka aminao tompo diovy amin'ny ranao soa ianao tokoa no tonga ety amin'izao tontolo izao nanaiky araka ny teninao fa tsy ny sitraponao natao fa ny sitrapon'ny ray dia zany ny tianao efa tenenin'ny tompo eto teneninao Andriamanitra fa manaraka ny didinao dia ny sitraponao tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy nanaiky ny sitraponao hanolotra ny tena ny fanavotana ka dia zany tompo androany zay miverina aminao fona aminao raha tsy nafantatra na raha nao fanahiniana koa efa nambara taminay ny fahalotoana ny tsy fahatanterahana eny tompo mahan'Andriamanitra hafa ary indrindra mivavaka amin'ny sarin-davatra voasokotra zavatra hita maso zany no heverinay fa mamaly vavaka zany no heverinay fa miheno vavaka miasa kanefa dia zavatra vita amin'ny tanan'ny olombelona ihany ireny ka dia hifonana aminao amin'ny zavatra rehetra izay natao eny tompo maro ny zavatra tsy araka ny sitraponao eny na dia ny fijerinay ary satria raha nijery ny zavatra hita maso zavatra voasokotra zay zavatra ety amin'izao tontolo izao dia zany no mitarika ny fonay mierikerika tsy mandeha araka ny sitraponao dia mifona aminao mangataka ny ranao soa Jesosy diovy ny masoko diovy ny masonay tsirairay avy nijery zavatra tsy araka ny sitraponao nahita zavatra tsy araka ny sitraponao dia diovy amin'ny ranao soa tokoa mba androany dia ho fijery vaovao ny fijerinay fijery ny endrika anao ahitanao ilay any an-danitra ahitanao ilay Andriamanitra velona Andriamanitra mahery Andriamanitra maly vavaka fa tsy hijery Andriamanitra hafa ireo Andriamanitra kely maro ety amin'izao tontolo izao tsy hijery zany intsony zay tompo fa ianao nijery anay any an-danitra any hibanjina anao hitady anao andro aman'alina zay tompo anaiky sy hankatony didinao fona aminao koa raha mihaino satria izany koa ny Andriamanitra hafa zany ny zavatra Andriamanitra misy amin'izao fotoana izao mihaino na dia ny hira ety amin'izao tontolo izao ny hira sy ny fiteny tsy araka ny sitraponao ary dia Andriamanitra tsy araka ny sitraponao tsy tianao zany ka dia mifona aminao raha mihaino zavatra tsy araka ny sitraponao na heno zay fananianay indrindra ny tsinahy dia mifona aminao mangataka ny rany zanakao Jesosy Kristy anadio diovy amin'ny ranao soa izay tsirairay avy ny sofinay esory izay tsy hanao rehetra mba tsy heno izao zavatra ny tontolo izao fa mba heno ny sitraponao ihany koa zay anaiky ny sitraponao anaiky ny didinao mba tsy ho aminay tokoa ny fahasarotam-piaronao tompo ka dia tasa fankalana anao ary indrindra ianao amaly anay tokoa araka ny fahotanay tokoa ka dia aoka ianao amindra fo aminay tsirairay avy androany ny amin'ny zavatra ninonay ny amin'ny zavatra nijerena ny amin'ny fiteny koa tompo fiteninay matetika dia tsy araka ny sitraponao miteniteny foana ianao fa mampianatra anay eto amin'ny didy folo ny amin'ny teny folo tianao fantatray tianao ambaranay zany kanefa izay dia miteny ratsy miteny fitaka eny tompo na ny zavatra torianay ary matetika dia mitory ny zavaboary mitory ny zavatra miseho ety an-tany ety fa ianao ilay any an-danitra any no tokony torianay ka dia mifona aminao raha miteniteny foana ny amin'ny lelanay koa teny fitaka ny lainga ny zavatra maro ny fankalana ny voakan'ny lela ny molotray ny vavanay mangataka aminao Jesosy diovy mangataka ny ranao soa ny ranao teo amin'ny hazofijaliana rery any no ampy manadio sy manavao ianao tokoa ny tena manafaka ka dia diovy ny vavako diovy ny molotro ny lelako ny fiteniko mba esory izay tsy hanao rehetra sakano tokoa araka ny teny ny mpanomponao sakano mba tsy teniteny foana mba tsy teny fitaka foka ny teny fahamasinanao ny fahamarinanao ny filazantsara ianao Jesosy Kristy ilay filazantsara ianao ilay fahamarinana no ambarako tsy ho toriana fahafantarin'ny olona ka dia diovy amin'ny ranao soa ny molotro ny lelako ny vavako sasao ny maso ny sofina ary indrindra koa zavatra raisin'ny tanana satria izay ihany mamorona ny sokotra rehetra ny sary sokotra dia izay tompo mamorona izany izay olombelona izay ihany manao izany nefa reny ny ivavahanay reny ny matimatesanay ka dia fona aminao zavatra nataon'ny tanana tsy araka ny sitraponao eny Jesosy tsy
mendrika foana, tsy mendrika tianao ny tsara tokoa nefa dia ny ratsy foana ny vita, ka dia mangataka aminao. Fa miteny ianao Jesosy fa raha ny tananareo, ny tanan'ankaviana, ny tanan'ankavanana no tsy mahatonga anay tsy ho hita izany lanitra, tokony ho tapahana izany. Tsy ho tonga amin'izany izay Jesosy fa ianao hamindra fo, sasao mba tsy ho tapaka ny tananay raha te hiditsy ny lanitra, fa mba hamindra fo ianao Jesosy androany ka dia sasao ny tanako, sasao ny tanako, diovy ny tanako izay nataoko rehetra, raisy ny tanako namboariko tsy araka ny sitraponao, dia diovy raha naosoa mbola nadio koa ny tanako mba tsy ho amin'izany Jesosy mba tsy ny tanako ny zavatra nataoko no hanakarana tsy ahitako ny voninahitra ao, tsy hidirako ny lanitra tokoa. Dia mamindra fo ianao, mamindra fo ny amin'ny aleha rehetra, ny tongotra, ny alehan'ny tongotra, ny tongotro mitondra ny tenako, mitondra ny alehako rehetra, dia tsy araka ny sitraponao raha nandeha tany amin'izao tontolo izao tokoa, raha mbola variana amin'izao tontolo izao dia androany entiko aminao ny tongotro, sakananao, sakano aminaranao Jesosy ny zavatra rehetra izay tsy araka ny sitraponao. Niza Tompo mbola n'olo-tena hiverina aminao dia tsy handeha amin'izao tontolo izao tony intsony Tompo fa tena hitady anao Tompo izao tontolo izao, ny fanompo-tsampy, vavaka amin'ny fanompoana sampy rehetra sy ny tsy fankatoavana rehetra dia sakananao izany manomboka izao. Eny Tompo, sakananao izany, fanondranao soa ny anjelinao ny miasa, ny miaramilanao manakana, ka dia rehetra izay Tompo vonona hiverina aminao, katohanao, anaiky ny didinao ka dia terizo izay tsirairay avy. Maro ny tianao ataonay fanarahana anao eo ny fitondran-tena, ny fahamamona, ny fijangajangana, ny langa, ny fitaka, ny halatra. Entiko aminao izany androany Tompo, diovy amin'ny ranao soa izay tsirairay avy, mba tsy ho izany no hanakanana ny voninahitrao, tsy hidiranay ny lanitra araka ny hiranay teo. Te hira ho anao izay nefa mba te hitanao, te ho tafiditra indrindra ka dia sasao amin'ny ranao soa, ka dia misotro ny ranao Jesosy, mangataka ny ranao, misotro ny ranao Tompo hanadio tanteraka, sasao amin'ny ranao satria ny ranao ny tena manadio, manavao, manala izay tsy anao rehetra ao anatiko, ka dia misotro ny ranao Jesosy, torako amin'ny ranao izay tsy anao rehetra, ninona endrika raha faharatsiana, ny fomba fiteny, ny fijery, ny fiaino dia sakanako amin'ny ranao Jesosy, torako amin'ny ranao, tsy hanaketsana fahefana ary ninona koa endrika aretina amin'ny vatako ao anatin'ny taoako amin'ny fiainako rehetra dia efa torako amin'ny ranao Jesosy, fa ianao manadio manavao ka dia misaotra miasa, misaotra manadio, misaotra manavao anay tsirairay avy ka dia misaotra satria ianao mamindra fo raha tena mibebaka tokoa izay dia hanavao ny tsirairay avy ianao androany, hanova ny fonay ka dia hiala amin'ny tsy finoana, hiala amin'ny vavaka afa-tsy aminao ihany ilay Andriamanitra, ary indrindra hiala amin'ny vavaka amin'ny fanompo-tsampy ka dia misaotra manafaka anay raha ny zanaka tokoa no afaka dia hanafaka anay ianao ka dia efa afaka Jesosy, afaka izay tsirairay avy androany. Izany no asahianay Jesosy, izany no asahiako hijoro indray, hitsangana araka ny teninao, hitsangana dia roahana ny devoly aminaranao Jesosy, didina ny asan'ny Satana amin'ny variana rehetra hafa aminaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Nandroahako ny devoly Satana, miala ny Satana sy ny devoly, mivoaka nareo Satana, miala ny asan'ny maizina, ny fahalemena rehetra, ny fivavahana amin'ny sary sikotra, ny fanompo-tsampy, endrika fanompo-tsampy amin'ny endriny samihafa, roahako aminaran'i Jesosy, fanompo-tsampy ny tsy finoana, fanompo-tsampy amin'izao fiainana izao, ny fijery maloto, ny fisainana maloto, ny tahotra, ny henatra, fanahina amin'izao fiainana izao dia tiako aminaran'i Jesosy Kristy nareo Satana, miala, tapahana ny ozona rehetra, ny ozona amin'ny tsy finoana, ny amin'ny fanompoana teo amin'ny ankonana fianakaviana teo aloha, ny tsy finoana, ny fomba ratsy rehetra, potehako aminaran'i Jesosy, tapahako aminaran'i Jesosy, ny menarana ela, ny menarana tranainy, torana amin'ny ran'i Jesosy, tapahana amin'ny ran'i Jesosy, ny dragona, ny lohan'ny dragona, tapahana aminaran'i Jesosy Kristy ao anefa rehetra hafa, ny losifera sy ny Belzeboba, miala ny Satana, mivoaka ny devoly, ny fanandevozana, ny fomba rehetra, fanandevozana, ny fahazaran-dratsy, ny fomba ratsy, ny fitenenan-dratsy rehetra, ny fomba ratsy, ny fijangajangana, ny lainga, ny fitaka, potehako aminaran'i Jesosy Kristy, miala ny tsy fitiavana, miala ny devolin'ny fankalana,
devolon'ny tsy fitiavana, devolon'ny fankalana, dia tiako aminaran'i Jesosy Kristy teo any afarimy rehetra hafa, tsy hanjaka amin'ny foko, tsy hanjaka amin'ny fanahiko, tsy hanjaka amin'izao tsirairay avy izao niza hivavaka nanolo tena fona sy mibebaka taminao Jesosy dia didina ny asan'ny Satana, hivoaka ny asan'ny devoly rehetra, ny fankalana, ny tsy finoana, devolon'ny tsy finoana, devolon'ny tsy finoana, devolon'ny fampierikerehana, roako aminaran'i Jesosy Kristy teo any afarimy rehetra hafa nareo Satana, tsy hanakely, tsy hanapahefana ny devoly Satana, devolon'ny fanahina amin'izao fiainana izao, devolon'ny mpanakotana rehetra, ny fanompo-tsampy, devolon'ny fampisaviana, ny mpamosavy, ny fampisaviana, pitehako aminaran'i Jesosy Kristy, roako aminaran'i Jesosy any afarimy rehetra hafa, tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'ny vady aman-janako, amin'ny tokantrano amin'izao fiaraha-bavaka izao, ny amin'ny mpanompony tsirairay avy, dia dinonareo Satana, mivoaka any afarimy rehetra hafa, roahana tsy hanakely, tsy hanapahefana, devolon'ny tsy finoana, devolon'ny tsy fankatoavana, devolon'ny tsy fankatoavana, devolon'ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, devolon'ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, roako aminaran'i Jesosy Kristy, devolon'ny fahalainana, devolon'ny fahakamoana, fampierikerehana taon'ny Satana sy ny devoly, roako aminaran'i Jesosy ny fanenjehana, devolon'ny fanenjehana rehetra amin'ny fiainako, devolon'ny fanaratsiana, inona endrika fanaratsiana, inona endrika fanenjehana, potehako sy roako aminaran'i Jesosy any afarimy rehetra hafa, tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny fiainako, tsy hanjaka amin'ny asan'Andriamanitra ny devoly Satana, inona fanenjehana amin'izao asa izao, inona fankalana tao amin'izao asa fitoriana izao, potehako aminaran'i Jesosy Kristy teo any afarimy rehetra hafa, tsy hanakely, tsy hanapahefana amin'ny fiainanay, amin'ny tenanay, tsy hanjaka amin'ny mpanompony tsirairay avy, efa resinareo Satana, efa resiny Satana sy ny devoly, dia tiana aminaran'i Jesosy Kristy teo any afarimy rehetra hafa ny Satana sy ny devoly, ny rahan'i Jesosy handrakatra, ny rahan'i Jesosy hanadio, fanahy masina ianao hanadio sy toetra aminay tsirairay avy, dia misaotra indrindra Tompo miasa, misaotra mamaly vavaka, angatahako ny rahanao Jesosy, afafiko ny rahanao amin'ny tenako, afafiko ny rahanao amin'ny toerana nampisanay tsirairay avy, afafy amin'ny fiainanay, amin'ny fonay ny rahanao, nosotroana Jesosy ny rahanao mandoro, torana amin'ny rahanao koa ny asan'ny maizina, torana amin'ny afo ny fanahy masina, ny afo ny fanahy masina, mandoro, manala izay tsy azo rehetra amin'ny fiainanay, amin'ny fisainana, amin'ny fiteny any, amin'ny fijery ny zavatra fiaina, ny alehan'ny tongotra, ny ray sy ny tanana, potehana aminaran'i Jesosy Kristy, zavatra atao rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra androany, dia resy ny Satana, hivoaka nareo Satana ny afarimy rehetra hafa, tsy hanakely, tsy hanapahefana, fa ny rahan'i Jesosy handrakitra, ny rahan'i Jesosy handrakitra, ny rahan'i Jesosy afafiko amin'ny tenako, amin'ny fananako rehetra, amin'ny ankonako, amin'ny tokantrano, amin'ny mpanompony tsirairay avy, ny rahan'i Jesosy Kristy, ny rahan'i Jesosy, rahan'i Jesosy, ny rahanao Jesosy hanadio tanteraka, ny rahanao no hanafaka, ka dia ho resy ny Satana, ny fitahinao andimby, arivo mandimby ho aminay manomboka izao, ho amin'ny ankonana, ho amin'izao fiaraha-bavaka izao, ny arivo mandimby ho tahinao Tompo, fitahiana, ny fahasoavana ho arotsaka ao aminay manomboka izao, ny famelan-keloka, ny famelan-keloka, ny famelan-keloka aminaran'i Jesosy, ianao amindra fo, ianao mamela heloka, manadio ianao, manavao, ka dia ameny fonay fo feno fitiavana, fo feno fankatoavana, mankatoa anao, mankatoa ny teninao, ka dia misaotra mamaly vavaka, misaotra miasa, misaotra manadio aminay tsirairay avy, misaotra amin'ny rahanao Jesosy, misaotra mamindra fo, voninahitra ho anao, voninahitra ho anao rehetra ihany, iverintsika andohalika, iverina andohalitsika, rehefa tena mibebaka tsika, rehefa nandroaka ny asan'ny devoly, Satana efa resiny Satana, ny rahan'i Jesosy manadio sy manavao antsika, dia angataka tsika, andohalika tsika, angataka ny fanahy masina, angatao ny fanahy masina ho aminao, hitoetra aminao, hanendry ny fonao, ny saina, ny vatanao, angatao ny fanahy masina, hanolontsaina, ny fanahy masina manolontsaina, manome fahendrena, angatahantsika, vavakantsika, eny Tompo. Vavaka aminao Tompo, fanahy masina, hidina fanahy masina, mitoera aminay tsirairay avy, tendreo ny foko, tendreo ny saiko, fenoy ianao izay Tompo, fenoy ianao izay ankehitriny, mila anao izay fanahy masina, fanahy fahendrena, fanahy fahamasinana, fanahy fahamarinana, fanahy manolontsaina, manome fahendrena, manova ny
teny, manova ny fijery, manova ny fiaino, ilay fanahy-masina manakana izay tsy anao rehetra. Ianao ilay misolo vava mampianatra anay, hitady anao, hibebaka aminao, hiresaka aminao, hankatohanao, ny didinao, ny sitraponao ny tanterahanay. Tsy ny sitraponay Tompo fa ny sitraponao irery ihany. Ka dia fenoy ianao fanahy masina, fenoy ianao izay tsirairay avy. Hidiny ianao amin'ny toerana misy anay tsirairay avy. Naiza. Vangio Tompo, vangio izay tsirairay avy. Vangio Jesosy, vangio manomboka izao. Ho hitanay, ho fantatray fa miasa ianao, tsy miova tokoa ianao araka ny teninao, maniraka ny anjelinao, maniraka ny miaramilanao, miambina, miasa indrindra ilay fanahinao masina, hiteny aminay, mibitsika ao am-ponay, manala anay izay tsy araka ny sitraponao, hiteny aminay ny sitraponao koa, mpafantatra anay ny lalana, mpafantatra anay ny fahamarinana, mpafantatra anay ny fahamarinanao, ny tenin'ny fahamarinana. Ianao ilay Jesosy Kristy fahamarinana, ianao ny lalana, ianao ny fiainana, ianao no angatahanay. Fanahy masina hiteny, taridalana, tarika ny fonay sy ny fanahinay manomboka izao. Mpafantatra anay ny marina, mpafantatra anay ny fahamasinana, izay masina ihany no ahitanao tokoa. Dia hitanao, te hiona aminao any an-danitra any izay, te hitanao izay ray, te hita ny voninahitra ao izay Jesosy. Dia miseho aminay, fenoy izay fanahy masina, fenoy izay, aseho ny voninahitra ao, aseho ny herinao. Indrindra tehirizy izay satria tsy mahay manao na inona raha tafasaraka aminao. Tsinotsinona Tompo, tsinotsinona raha ianao, raha tsy ianao ny ao, raha tsy fanahinao masina. Ataovy mahatoky izay, ataovy mino ilay fanahinao masina irahanao amin'ny olonao, amin'ny vahoakanao, tahaka ny efa nanondrahanao izany tamin'ny mpanomponao maro, tamin'ireo mpianatra ao Tompo, tamin'ny vahoakanao. Niza mitady ianao amin'ny fony rehetra, amin'ny sainy, amin'ny fanahiny, amin'ny hery rehetra. Dia miasa ianao, miseho ianao ka dia misaotra amin'ny fanahinao masina, irahanao foana, manova anay, mampianatra anay ny lalanao, mampianatra anay ny sitraponao. Misaotra fanahy masina, misaotra satria ianao miteny, mbola hiteny aminay koa ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao ny amin'ny tokony ataonay amin'ny fanarahana sy amin'ny fanomponanao. Dia misaotra ny amin'izao fotoana izao. Hamasiny foana izay, hamasiny ny asanao, hamariny izao asa izao satria anao ny asa, ianao ny tompon'ny asa. Ka dia tehirizo izay fanahy masina, tehirizo izay, misaotra fanahy masina satria mamaly vavaka ianao, miasa ianao. Ka dia misaotra indrindra, mamindra fo, misaotra mamela heloka, misaotra Tompo, misaotra indrindra amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Alleluia, amen. Amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana, tsy ataontsika hoe tapany voalohany fa fotoana izay nibebahantsika ary koa nanolorantsika tena tamin'ny tompo fa ho avy izany ny mpanompony avy eo, Mama Felicia izay ampafantatra antsika ihany koa, ampahery antsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay tokony ambara amintsika. Mbola ho fampaherezana izany ho fianarana ihany koa satria tsisy araka ny teny teo mandidy folo na teny folo, tsisy afa-tsy ny tenin'ny tompo izay mankatoy ny teniny sy mitandrina ny didiny izy. Izay natao hoe tia azy ka dia mahereza, maharita hatramin'ny farany ny amin'ny fiainona ny teny izany ary indrindra ny amin'ny fanarahana ny tompo. Ka dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny famelan-keloka sy famindrapo, fanahy masina efa miasa amintsika sady dia mivoninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia efa manao velomanao sady izany amin'ny anaran'i Jesosy raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny heriny izany mbola hifampaherentsika. Alleluia, amen. Amen. Miala tsiny indrindra tompoko fa tena tsy endriko firy mihitsy zokerika, tena miala tsiny aminareo satria tena ambany be ilay feony ity dia tsy henoko mihitsy izany zokerika fa tena hoe manaraka ako miezaka mihaino fa tsy henoko. Nenoko tamin'ny telefona iray ihany izany ilay fitaovavaka nataony henoko amin'ny écouteur fa
tsy afaka mijanona amin'ilay izy satria tsy maintsy mihaino an'ilay ato satria misy décalage kely zany ilay feo amin'ilay anankiray dia tsy narery firy mihitsy zany fa ny tenin'Andriamanitra no heno fa noho ny efa nanomboka mivavaka izy nanalavitra ny micro zany dia tsy henoko firy mihitsy zokerika. Dia tena miala tsiny fa ohatran'ny hoe tara kely le pôzety fa ny tompo no mahita kely fotsy tena kely fotsy ny henoko voninahitra ho an'i Jesosy isaorana azy lehibe ny amin'ny fampibebahana. Dia faly miarahaba anareo tsirairay avy anaran'i Jesosy tompo ahako isaorana ny tompo aloha satria afaka ihany ny asa ihany zokerika teto natanteraka ny asan'Andriamanitra fa tsy irery teto fa afaka izy nitondra ny fampibebahana ary tena zava-dehibe mihitsy le verset nomeny fanahy masina tamin'ny alalany satria mazava be mihitsy ny amin'ny didi folo ary le voatrindriny tsara mihitsy teo momba ny amin'ny hoe ilay fanompo-tsampy io zany tena hoe ady mafy mihitsy eo amin'ny tsika gasy indrindra amin'ny vavaka amin'ny status ohatr'izany hoe tena hoe mampalahelo an'Andriamanitra mihitsy le izy ka isaorana zokerika mihitsy no nameny fanahy masina n'io teny io satria tena mila mitandrina mafy dia mafy mihitsy zany isika tsirairay avy ny amin'io zany. Ry havana hivavaka aloha isika alohany andraisako ny amin'ny teny fampaherezana zany izay omeny tompo antsika dia hivavaka aloha isika hangataka ny herin'ny fanahy masina dia vavaka zokerika teo dia tiako vavaka bebe kokoa zany satria ohatr'izay mantsy rehefa mitondra teny ianao dia tsara koa ianao ihany koa vavaka koa satria na ny olona raha mivavaka ho anao dia mila koa ianao mivavaka kosa ianao ho an'ny tenanao ka voninahitra ho an'i Jesosy lehibe dia hivavaka isika hisaotra ny tompo ahafahantsika zany mbola harian'ny teny ny fampaherezana avy aminy zany dia hivavaka isika tompo. Jesosy io mankasitraka indrindra Jesosy satria tompo ianao no manamboatra ny réseau, ianao niditra nitsehatra Jesosy malala ianao tompona bebaka anay tsirairay avy Jesosy, ianao nandroaka ny asany maizina koa. Zay dia fitaovana ihany Jesosy izay tsy mendrika akory kely sy bitika izay Jesosy fa ianao no miasa karaha miasa ianao tompo tsisy ny asakany. Tonga zao Jesosy amin'ny fotoana hainonay ny teninao haino anao zay fanahy masina ka oka ianao fanahy masina indray ny contrôle ny tenako aoka angina ny kotaba rehetra manodidina ay oka koa angina ny kotaba rehetra manodidina ny olona tsirairay avy izay manaraka izao fotoam-bavaka izao fa oka tena hifantoka izay fanahy masina satria hiteny ianao ananatra ianao hampianatra ianao ka ity aho fanahy masina midina ambany dia ambany raiso ny contrôle ny tenako ka angina ny nofoko fanahy masina fa oka ianao no hiasa manomboka zao oka zay tianao ambara aminay dia ampitainao aminay teneno izay anary izay eny fanahy masina zany ho voalohany indrindra mandray ny teny izay vao ny olona rehetra izay are koa ka ity aho fanahy masina indreto izay amboary zay fanahy masina na oviana no enon'olona izao teny izao dia oka ianao no hiasa amin'ny tsirairay avy satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao ka raisy ny contrôle ny tenako raisy koa ny contrôle ny tsirairay avy sokafo ny masom-panahy ny tsirairay avy mba tsy hatory intsony fa hifoha satria ho avy ianao Jesosy mitongava fanahy masina miasa aminay tsirairay avy efa teto ianao hatramin'ny mpiandohana hatramin'ny fanomanana dia efa teto ianao ka mangataka ny fiasanao mahery fanahy masina ka misaotra anao tendreo ny lelako aoka ianao no miteny fa izao dia angina tanteraka ny nofoko rehetra amin'anaran'i Jesosy avy any Nazareta misaotra fanahy masina aleloia amen aleloia tsara be zany ny teny omeny tompo antsika anio teo dia manambara ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa zany satria ny anaty didi folo dia manambara mihitsy hoe tiavany tompo Andriamanitra amin'ny fonao rehetra amin'ny fanahinao rehetra tena tokony ho zay mihitsy tsika zany tena tokony ho tian'Andriamanitra tsika amin'ny fontsika manontolo amin'ny fanahintsika manontolo izy tokony tena hoe ho tian'Andriamanitra zany isika izany fitiavan'Andriamanitra zany dia manambara mihitsy zany hoe isika tokony ankatoa azy ny ten'Andriamanitra anio dia tena hoe le fitiavana an'Andriamanitra mihitsy koa zay menadady tsy miresaka momba ny amin'ny teny hoentina efa ambaranay matetika ihany izay fa ny tompo zany no manome ny teny enao zao ny teny azoko dia efa alohan'ny zako andeha hivoaka zany dia efa azoko zany ny teny ny fanahy masina hoe momba ny fitiavana zany
momba ny fitiavana. Momba ny fitiavana satria antsika zany tsy mahay mity isika olombelona. Tsy mahay mity isika ahoana ny fomba zany fitiavantsika. Fitiavantsika ny firaisam-po amintsika ao amin'ny tompo. Fitiavantsika ny olona rehetra izay hitantsika izany. Na tsy mitovy amintsika ary ny olona. Ahoana ny fitiavantsika ny tenantsika ihany koa. Ahoana ny fitiavantsika ny olona izay hitan'ny masontsika eny an-dalana eny. Samy fosa isika. Zany hoe ny fitiavana zany no tiany fanahy masina ho tsapantsika zany anio. Satria raha tsy manam-pitiavana isika dia tsy ho tafiditra ny lanitra. Ry havana, tena marina izany. Satria Andriamanitra ilay fitiavana. Izy ilay fitiavana lehibe. Ka raha tsy manam-pitiavana isika dia tsy azo atao mihitsy hoe zanak'Andriamanitra. Ho be dehibe ny olona ho taitra rehefa tonga anatrehan'Andriamanitra. Satria be dehibe ny miteny hoe tia an'i Jesosy, tia an'Andriamanitra nefany tsy mahay mitia ny hafa. Ao ny ady an-trano, ao ny fifosana, ao ny fankalana, ao ny fitsaratsarana, ao ny zavatra maro samihafa. Izay dia efa tsy ao amin'ny tompo zany, tsy ao amin'ny tompo mihitsy zany. Andao jerentsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 1:17. Io zany no omeny tompo antsika anio. Korintiana 1:17. Izy fanahy masina no nanome ny teny. Izy no miasa fa za dia fitaovana fotsiny ihany. Ovakitsika io teny io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Korintiana 1:17. Miangavy anareo tena iainy tsara mihitsy ilay teny tiany fanahy masina ampitana amintsika dia rehefa avy eo izy no anazavana azy. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana dia varahina maneno sy kipatsona mikarantsana ihany aho. Na dia manana ny fanahy faminaniana aza aho, ka tsy mahalala ny mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho, ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana dia tsintsinona aho. Na dia omeko ho an'ny mahantra aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho dia tsy mahasoa ay akory izany. Ny fitiavana dia mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ho an'ny tenany, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana dia tsy ho levona mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levona, raha ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, raha ny fahalalana dia ho foana, fa sombitsombony ny fahalalantsika ary sombitsombony ny faminaniantsika, fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombitsombony intsony. Fony mbola zaza aho dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariako ny fahazazana. Fa ankehitriny isika dia mizaha ao amin'ny fitaratra, ka tsy mahita tsara fa manjavozavo, fa rahatrizay dia hita mifanatrika. Ankehitriny dia sombitsombony ihany no fantatro, fa rahatrizay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ay. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Amen. Hitanareo zany? Ny fitiavana no lehibe indrindra izany. Jerevy tsara fa i Paoly apôstôly eto no niteny
amin'ny ireo olona ao Korinto zany, ao Korinto azafady. Izy zany no niteny amin'izy ireo zany. Tonga amintsika koa zany ny teny eto. Raha tsy manam-pitiavana isika dia tsy ho tafavoaka mihitsy tompo. Tena zavatra maro be ny miseho amin'izao andro farany izao. Satria ny antony efa tonga amin'ny fotoanan'ny fiemorana zao isika. Ny zavatra tena hoe lehibe hita eran-tany dia tena hoe betsaka ny tsy manam-pitiavana intsony ny olona. Tena anatin'ny fitiavan-tena. Fitiavan-tena. Maro ny mieboebo. Maro ny mifosafosa. Maro ny mitsaratsara. Maro ny tia ny tena no Andriamanitra. Araka ny tenen'ny Zokerika teo tamin'ny hoe raha ohatra ka tia ny ankonanao sotr'izany dia tsy mety misy tompo anie izany. Ny tompo tokony tiantsika aloha amin'ny zavatra rehetra. Izy irery ihany. Fa raha ohatra tsika tia ny hafa na tenantsika ary alohan'i Jesosy dia efa tsy izy izay. Tsy maintsy tsika tia ny tompo aloha, tena fitiavana lehibe zany. Satria izy no nitiantsika voalohany izay isika vao nahay nity. Mila mihitsy mangataka fitiavana amin'ny tompo mba haizantsika mity. Tsy haintsika io raha tsy mahay mangataka tsika. Raha ohatra tsy mangataka tsika dia tsy azo mahay mity tsika. Tsy haintsika zany ny mity raha tsy mangataka amin'ny iray isika satria izy ilay fitiavana lehibe. Izy ilay fitiavana lehibe. Tonga dia jerentsika io ten'Andriamanitra io ao amin'ny Jaona voalohany toko 4 andininy 7 manomboka andininy 7 fa ny angatahako aminao dia vakio daholo zany ilay Jaona voalohany io Jaona voalohany io toko 4 manontolo zany ny angatahako ho vakianao rehefa malalaka ianao. Manomboka ny andininy 7 zany no ho vakiako kely zany ny eo dia miditra amin'ny fanazavana ten'Andriamanitra avy eo. Jaona voalohany toko 4 andininy 7 zany. Andininy 7 no vakiantsika zany. Tsy vakiako manontolo le izy. Fa raisiko zany ny amin'izay tiany fanahy masina ho raisiny. Raisiko zany ny andininy 7 aloha. Dia misy kelikely raisiko eny ampovoany eny. Hoy ny teny tompo vakiako amin'ny anarany. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Amen. Eo aloha. Avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. 9. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana. Ry havana, raha tsy mahay mity isika dia tsy mahalala an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana. Izay teny izay tokony tazomintsika zay, izy dia fitiavana. Raha izy moa no fitiavana, isika zany tokony hanao ahoana koa? Tentsika zanak'Andriamanitra. Mahay mity ve isika tahaka ny fitiavan'Andriamanitra? Mahay mity ve tsika tahaka an'ilay ray be fitiavana? Sao tsika dia tsy mahay mity? Sao tsika dia tsy mahay mizara ilay fitiavana amin'ny olona hafa? Tonga dia midiny amin'ny 12 isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato anatintsika, azafady, dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Amen. Hitanareo zany. Tsy mbola nahita an'Andriamanitra isika tsirairay avy. Zavatra izay tena tsara mihitsy ho fantatritsika olombelona. Isika zany tsika mbola velona dia tsy afaka mahita an'Andriamanitra aloha. Izy ray zany, izy ray. Jesosy hafa satria Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Jesosy hafa, Jesosy zanak'Andriamanitra. Jesosy tonga dia ety ambony tany. Jesosy na dia hoe Andriamanitra koa raha izy. Izy hitantsika dia ety ambony tany. Hitany ireo mpianatra moa zany. Ary koa efa hita izay efa namen'ny tompo fanomezam-pahasoavana koa zany hoe mahita zany amin'ny nofy na fahitana. Fa Andriamanitra, tsisy olona mahita an'Andriamanitra raha tsy efa maty. Amen. Aleloia. Raha tsy efa maty isika zay vao hiaona amin'Andriamanitra ny tarehantsika. Eo tsika vao hita ilay mpanao antsika. Dia Andriamanitra nanao antsika. Isika ilay natao. Tsika nataony. Namolavolantsika tsirairay avy izy.
Isika no volavolan'Andriamanitra io hitsangana eo alohan'Andriamanitra ho avy ny fotoana. Aleloia, aleloia. Tsara ianao Jesosy. Ho avy ny fotoana hitsanganantsika eo anatrehan'iray. Ahoana no ambarantsika eo anatrehan'iray? Izy ilay Andriamanitra fitiavana lehibe. Isika ilay noforon'ny tanany. Tena nataony mihitsy hoe ity olona ity ataoko ohatran'izao. Ataoko ohatr'izao mombamomba anazy. Dia omeko anarana ohatr'izao izy. Izay le izy. Izy no namolavolantsika tao anaty kibon'ny renitsika any amin'ny Salamo 139 afaka vakianao. Izy no nikarakarantsika. Dia isika izao tokony hahity takafitiavan'Andriamanitra antsika satria tsika dia tsy afaka mahita azy raha tsy efa tonga ny fotoana eo anantsika aminy. Eo zany isika ny fotoana io rehefa eo amin'Andriamanitra dia ahitan'Andriamanitra tsika izay ray amin'ny fifaliana na izay ray amin'ny ranomaso. Raha fifalian-dehibe no ahitantsika anazy dia tafiditra ao an-danitra zany isika zay. Fa raha ohatra ka hoe amin'ny ranomaso dia efa elo zany izay no hovatantsika. Ry havana, raha tsy manam-pitiavana tahaka an'ilay raintsika isika dia tonga dia efa tsy ao zany. Satria izy nahafoy ny zanalay tokana noho ny avy amin'ny fitiavany antsika, avy amin'ny fitiavany antsika, nomeny noombona teo ambony hazo-fijaliana mba hamonjena antsika. Asa natsapanareo fahalehibiazan'ilay fitiavan'Andriamanitra antsika. Asa natsapanareo tena tsapako teza be mihitsy fitiavan'Andriamanitra antsika. Tena lehibe mihitsy izany. Izy nanomeny zanalay tokana. Vakiantsika ny 5 Nara-Jesosy Tompo. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra eto amintsika. Andriamanitra dia naniraka ny zanalay tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. 10. Izao no fitiavana, tsy ny nitiavantsika n'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika ka niray ny zanany ho avotra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Amen. Hitanareo izany? Tokony mba hifankatia koa isika. Nefa indraindray tsika olombelona dia mifamaly, mifampikritika, mifanaratsy, ry havana ho any amin'ny afo be daholo dia manao izany. Tsy ho tafavoaka, tsy ho tafavoaka miteny aminao aho. Raha tsy manam-pitiavana isika dia afo be no miandry antsika. Afo be no miandry antsika raha tsy manam-pitiavana isika. Raha tsy tia ny olona rehetra isika. Tsy maintsy miala isika amin'ny toetra ratsy rehetra. Mila antsika mangataka amin'ny tompo tena hoe ahity. Mangataka amin'ny tompo. Za mangataka mihitsy Jesosy ameo fo aho ahity tahaka ny fitiavanao. Tena mangataka amin'ny tompo mihitsy aho. Jesosy ohatr'izany zavatra nambarako Jesosy ampianaro ahity. Ampianaro ahity satria tsy haiko izany. Izy no mampianatra antsika mahay mity. Ahitin'olona rehetra dia tanteraka izany rehefa Jesosy miditra an-tsehatra. Fa tsy tsika, tsika tsy mahay mity tsika. Fa ilay fanahin'ny iray ao anatintsika, io ilay fanahy be fitiavana io. Io no ampianatra antsika ahity raha manaiky isika. Tsy ahita tsika hoe alako iny olona iny, tsy tiako iny olona iny, iny koa dia izao, iny koa dia izao. Ry havana, tsy ao amin'ny Jesosy izany. Tsy ao amin'ny Jesosy izany. Jesosy tia ny olona rehetra ary manaiky ny olona rehetra rehefa manantona azy. Tsy mandany mihitsy ny tompo an'izay rehetra manantona azy. Ok, ianareo ny hamaky ny toy eny hatramin'ny farany satria manjary lava be ohatra ka hoe raisiko ity anankiray ity atao amin'ny jonina voalohany ity fa raisitsika ry amin'ny 20 vakitsika fa 9:10 sy 20 atao amin'ny jonina io jonina voalohany io 4 dia averina ry amin'ny Korintiana isika. 9:10 ka hatramin'ny 20. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Isika tia satria izy no nitia antsika voalohany. Raha misy milaza hoe
tian'Andriamanitra aho nefa mankala ny ralainy dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny ralainy izay hitany, ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany. Ary izao no didy azontsika taminy. Izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny ralainy koa. Amen. Tizatra faraka amby roapolo. Hitanareo zany? Eto zany dia manambara zany ny tenin'Andriamanitra. Manambara ijonona eto. Fa isika izany dia tsy maintsika tian'Andriamanitra. Ataontsika ahoana no ho tiany rahalahy. Zany hoe rahalahy io ataontsika ahoana no ho tia ny anadahintsika. Zay zokerika zao eto. Ataoko ahoana no hitiany zokerika. Ataoko ahoana ny tiany rahavavy amin'ny ara-panahy. Raha ohatra aho ka tsy tian'Andriamanitra, ry havana, tsy maintsika mahay mity. Tsy afaka tsika hiteny hoe za tian'Andriamanitra dia tiako ny firatam-po amiko amin'ny tompo, tiako koa ny olona rehetra zay hitako. Mandainga isika raha miteny hoe tian'Andriamanitra nefa tsika tsy tia ny firatam-po amintsika ao amin'ny tompo na ny olona rehetra koa. Mandainga isika. Mazava tsara tian'Andriamanitra. Mazava tsara hoe raha misy milaza hoe tian'Andriamanitra ao nefa mankala ny ralainy na ny rahavava zany dia mpandainga izy. Amen. Hitanareo zany? Mpandainga. Ry havana, maro be isika mandeha mivavaka mideran'Andriamanitra, miaraba ny olona nefa anaty fiatsaram-belatsihy. Tsapako eto zany. Maro dia maro mbola manao izany. Ry havana, ny tompo mahita ny fotsiny vo, afo be no miandry raha tsy mibebaka ianao. Maro be ny mitsikitsiky nefa ny ao anatin'ny fo ao fiatsaram-belatsihy. Tsy fitiavana izany. Ry havana, afo be no miandry mibebay ianao. Mibebay ianao. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Raha misy milaza hoe tian'Andriamanitra aho nefa mankala ny rahalainy dia mpandainga izy, na hoe ny rahavava zany. Fa izay tsy tia ny rahalainy na ny rahavava zany, izay hitany, satria hitantsika tsinona. Za zao mahita zokerika zao za eto. Ahoana moa no ilazanao hoe tianao ilay firatam-ponao amin'ny tompo na zay olona fantatranao nefa ny enao, ahoana moa ilazanao hoe tianao Andriamanitra nefa le olona firatam-ponao amin'ny tompo tsy tianao. Ry havana, mandainga isika raha miteny hoe tian'Andriamanitra. Lainga izany. Zay hoe fiatsaram-belatsihy. Ahoana hoe ten'Andriamanitra eto no fitian'Andriamanitra izay tsy hitanao. Zay tsy hitanao Andriamanitra, tsy hitantsika Andriamanitra nefa tsika miteny hoe tian'Andriamanitra. Nefa ny olona hitantsika raha tsy tiantsika akory. Olona hitantsika tsy tiantsika akory. Ka ahoana no ambarantsika hoe tian'Andriamanitra nefa Andriamanitra tsy mbola hitantsika. Ry havana, mandainga isika. Tsy maintsy mahay mity isika. Tsy maintsy mahay mity ny olona rehetra isika. Zay tsika vao afaka miteny hoe tian'Andriamanitra. Satria ho avy ny fotoana eo anatsika anatrehan'Andriamanitra, hitsaran'Andriamanitra antsika. 2 Ary izao no didy azontsika taminy. Izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalainy koa na ny rahavaviny koa. Amen. Hitanareo zany? Raha ohatra miteny hoe tian'Andriamanitra isika dia tsy maintsy tia ny rahalainy na ny rahavaviny na ny anadahiny na ny anabaviny. Tsy maintsy tia ny olona isika. Zay isika vao milaza hoe tianao Andriamanitra. Ry havana, tsy handray ny vavakantsika Andriamanitra. Raha ohatra hoe mivavaka isika nefa tsika mankala olona. Tsy tafiditra any an-danitra ny vavaka, fa bloqué eo akaikintsika eo ihany. Ry havana, maro ny tsy mahafantatra fa io lanitra eo ambonitsika eo satria tompo efa nampiseho ny tompo eo ambonitsika eo dia tsy maintsy mamaky ny asan'ny fahavalontsika eny amin'ny herin'ny rivotra eny vao tafiditra any an-danitra ny vavakantsika. Izay le izy. Herin'ny aizina, herin'ny maizina ny eny amin'ny rahona eny. Ary tena matevina be izy io. Matevina maizy kitroka izy io. Devoly avokoa izany. Devoly avokoa izany. Io herin'ny maizina, io tafoka io eo amin'ny lanitra ambony eo. Tsy tonga any an-danitra fa eo ambony eo, ambany lanitra eo io no ady etrehantsika amin'ny ara-panahy. Raha mitentsika hoe tian'Andriamanitra dia fantatry ny fahavalo tsara fa lainga izany satria tsika mifosary, miteny ery, manaratsy ery
tenery. Tsy tafiditra akory vavakantsika ny endany satria ny lanitra tsy misokatra. Tsy misokatra ny lanitra. Fa midy ny lanitra. Okontsika hitandrina mafy dia mafy tompoko. Korintiana 3:10 Korintiana 1 horaisitsika ny tenin'Andriamanitra eo a. Hoy ny tenin'ny Paoly apôstôly ovakiko. Tenin'ny tompo moa zany a satria tenin'Andriamanitra tenin'ny tompo a. Izy nametraka ny fanainy anambaran'ireo izay nanoratra zany ny teny rehetra zany. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Andiny voalohany dia izay araka ity fanahy masina no idinantsika. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza ao, kanefa tsy manana fitiavana, dia varaina maneno sy kipatsona mikarantsana ihany aho. Amen. Hitanareo zany. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona, zany hoe miteny ohatry antsika zao zany, sy ny anjely aza ao. Hatreo aloha, ahoana moa zany? Ry havana ny miteny amin'ny fitenin'anjely dia amin'ny teny tsy fantatra izany. Aleloia. Miteny amin'ny teny tsy fantatra izany. Izay ilay fitenin'anjely. Indraindray mihira koa amin'ny fiteny tsy fantatra, zany manao an'izay mihitsy koa. Misy feon-kira fivavahana amin'ny français na anglais ilay izy a dia tsisy tonony. Dia mihira koa dia efa namasina no mampiray amin'ny teny tsy fantatra. Tenin'ny anjely zany. Ry havana zay ilay hoe miteny amin'ny fitenin'ny anjely. Mila mitandrina isika fa misy olona miteny amin'ny teny tsy fantatra nefa tsy avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'Andriamanitra satria tao amin'ny toby zay nandroaka devoly a, dia ilay devoly tanatin'ilay olona miteny amin'ny teny tsy fantatra izy. Tonga dia norohana ilay devoly tao anatiny, aza miteny amin'ny teny tsy fantatra eo, aza miteny aza tsy teny tsy fantatra zany, tsy avy any an-danitra mihitsy ilay izy. Dia nampanginina dia tena hoe tena miteny amin'ny teny gasy ianao, miteny amin'ny teny gasy ianao. Dia nampanginina efa norohany ny teny amin'ny teny tsy fantatra iny a, dia lasa ilay izy. Dia teny amin'ny teny gasy ilay olona. Satria ny antony, ny Satana koa dia mana miteny amin'ny teny tsy fantatra. Ka mila mitandrina mafy dia mafy isika tompo. Miteny amin'ny teny tsy fantatra koa izy, fa tsy mitovy ny amin'ny ao amin'ny tompo. Dia miteny amin'ny teny tsy fantatra ilay devoly. Dia nampanginina. Dia nanginana no avy eo dia teny amin'ny teny gasy izy no avy eo. Zay ilay izy. Satria ny amin'ny teny tsy fantatry ny devoly iny a, tonga dia mampairay anareo ako a, iny manozona anao izy amin'iny. Manozona anao izy amin'iny a, tena hoe mandefa ozona mihitsy izy amin'iny, tonga dia hoe roana iny, tonga dia bloquena mihitsy zany iny. Zay ilay izy, tonga dia niova ny fiteniny avy eo amin'ny teny gasy. Dia eto zany miteny zany Paoly hoe na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia varaina maneno sy kipatsona mikarantsana ihany aho. Amen. Hitanareo zany. Tena hoe raha tsy manam-pitiavana hoy Paoly, na dia hoe miteny amin'ny fitenin'olona na miteny amin'ny fitenina anjely. Hitanareo zany. Teny amin'ny fitenin'anjely, ny anjely any an-danitra, tsy miaro antsika zanak'Andriamanitra koa. Kanefa tsy manam-pitiavana, tsy manam-pitiavana hoy izy a, dia ohatran'ina hozy izy, dia varaina maneno. Raha makavarahana asika, makavaraina isika ampanenoana, tsy misy feo an-tsara koa reny zany. Ary koa hoe sy kipatsona mikarantsana ihany aho. Ny kipatsona jereko tamin'ny internet a, ohatran'le amin'ina moa ty, ohatran'ny batterie le ohatran'ny vy pelaka be reny le izy. Zany hoe ohatran'izay fotsy zavatra hoe tsisy feo an'izany, tsisy feo an-tsisy hatsarany akory. Satria ny antony tsy ahasoa akory zany, na hoe toy ny varaina toy ny kipatsona maneno, raha tsy manam-pitiavana, tsisy dikany zany. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny anjely a, zava-dehibe nefa hoe miteny amin'ny fitenin'ny anjely a. Tena zava-dehibe satria le miteny amin'ny teny tsy fantatra io a, dia tena hoe mahavoava olana be dehibe indraindray, nefa tsy fantatrao hoe inona kay zavatra nahafahan'ny tompo tamin'ny olana, ary koa secret mba tsy ahitany fahavalo ny vavaka anao ho tafiditra any an-danitra. Tsy fantatsika zavatra ambaranao mihitsy satria ny lanitra no mahafantatra. Aleloia. Tsara be vavaka amin'ny teny tsy fantatra satria tsy fantatry ny fahavalo zavatra ambaranao amin'io. Satria matsy izy eo foana izy menomeno antsika eo. Fa rehefa vavaka amin'ny teny tsy fantatra tsika na mandroaka devoly amin'ny teny tsy fantatra, tsy fantatra zavatra ambarantsika eo, fa ny lanitra ihany no malala. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy. Andininy faharoa. Na dia manana ny fanahin'ny faminaniana aza aho,
ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsinina aho. Amen. Hitanareo zany be deaibe ny tenenin'ny Paoly eto, be deaibe mihitsy. Teny izy hoe na dia manana ny fanahin'ny faminaniana ary. Io le fanahin'ny faminaniana io ny amin'ny mpaminany. Ka mahalala ny zava-miafina rehetra, fa zavatra miafina zany. Sady manana fahalalana rehetra koa. Ary na dia manana finoana rehetra aza aho, rehetra ozy izy revo rehetra ozy izy, zava-miafina rehetra, manana fahalalana rehetra, ary na dia manana finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra. Eo zany ny finoana amin'io. Eo ny finoana amin'io eo ny fahalalana, eo zava-miafina, eo koa fanahin'ny faminaniana, kanefa tsy manam-pitiavana hoy izy. Dia inona ozy izy nambara ny teny tompo? Dia tsinitsinina aho. Hitanareo zany. Raha tsy izy fitiavana isika dia ampiasain'ny tompo lehibe toy ny inona ary, dia tsinitsinina isika. Tsinitsinina isika zanak'olombelona dia ampiasain'ny tompo lehibe toy ny inona ary ka tsy manam-pitiavana. Dia vitatreo isika. Vitatreo isika. Satria ny fitiavana dia lehibe indrindra. Andriamanitra mihitsy ilay fitiavana. Izy io fitiavana io. Ka nanantsika raha zavatra rehetra amin'ny fanahy zany. Ambarany io amin'ny fanahy mantsy ireo. Nanantsika ireo omeny tompo antsika famezam-pahasoavana omeny antsika. Oka ianao hamaky Kôrintiana 1:12-20 ahitanao ny tenin'Andriamanitra io mba ny famezam-pahasoavana maro. Na dia nanantsika raha ireo dia tsinitsinina isika raha tsy manam-pitiavana. Mila mitandrina mafy tsika tompoko. 7, na dia omeko any mahantra aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho dia tsy mahasoa ay akory izany. Amen. Hitanareo zany. Eto zany dia nofindraisany eto. Amin'ny nofindraisany eto. Raha olona omeny amin'ny mahantra daholo ny fananany rehetra, hoe manao soa zany io, dia manaraka an'izay ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, ry havana zava-doza be ne zany. Na dia atolotra ny hodorana zany ny tenany, tenantsika ohatra atolotsika hodorana zany tenantsika, kanefa tsy manam-pitiavana dia tsy mahasoa antsika kory zany izay zavatra izay. Ninona zany ataontsika eto ambony tany ity, na amin'ny ara-panahy na amin'ny nofo, raha tsy misy fitiavana ao dia tsy mahasoa antsika zany ary tsy tafiditra any an-danitra isika. Tena clair be ny ten'Andriamanitra. Tena mazava be mihitsy satria ny fitiavana dia Andriamanitra ilay fitiavana. Izy ilay fitiavana. Tiavany Tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Tokony ho izay mihitsy isika. Tokony ho tian'Andriamanitra isika amin'ny fony sy fanahy sy ny tenantsika manontolo. Dia tokony tsika haity. 4, ny fitiavana dia mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialona, tsy mirehare, tsy mihebohebo. Amen. Eo aloha tsika. Eto zany tsika dia mahafantatra hoe ny zavatra fanohatra amin'ny fitiavana. Hitanareo? Eo zany mila mitandrina zany isika. Mila mitandrina zany isika. Raha manana an'ireo toetra ireo tsika zany fanohatra amin'ireo ara-panahy ireo, fanohatra amin'ireo zany tsika dia tsy an'Andriamanitra zany isika. Tsy zanak'Andriamanitra. Jereo tsara ny ten'Andriamanitra. Ny fitiavana dia mahari-po sady mora fanahy. Ay zany le fitiavana. Ny fitiavana dia mahari-po sady mora fanahy. Mahari-po sady mora fanahy. Maharitra zany. Tokony haharitra zany isika. Tokony tsy imenomenona ny fontsika. Tokony tsy hoe tsy mahazaka an'izao tsika. Tokony maharitra tsika zany ny fontsika. Mahari-po, maharitra ny fontsika. Na inona zavatra kely ary ohatra hoe milahatra bus ohatra, atsika ohatra fotsiny izay. Milahatra bus. Dia tara ohatra ianao. Dia eo ianao manomboka menomenona satria manomboka tezitra ny fonao. Efa tsy fitiavana zany izay satria efa contraire ny eto.
Hitanareo? Fa contraire ny fitiavana. Mila antsika tena maharitra ny fontsika. Hitantsika zany tena hoe fitiavan-dehibe an'Andriamanitra. Ho hitantsika zany zay an'io. Tena hoe ohatry ny ahoana le fitiavan'Andriamanitra io. Ohatry ny ahoana io Jesosy io. Satria izy le fitiavana. Loharano velona izy. Ohatry ny ahoana io Jesosy io. Maharo-po sady mora fanahy. Mora fanahy. Be fitiavana zany. Tsotra zany. Mora fanahy. Ny olona mora fanahy dia mahalefitra zavatra rehetra rehetra. Mahalefitra zavatra rehetra. Resahanao le olona dia na inona zavatra miseho dia mahalefitra zany. Zay le mora fanahy. Zay Jesosy zay. Tena mora fanahy be Jesosy. Raha vao manomboka isika tsy maharitra fontsika fa menomenona isika dia efa tsy eo zay le fitiavan'Andriamanitra. Raha tsy mora fanahy tsika dia efa tsy eo zay le fitiavan'Andriamanitra. Manaraka an'izay hoe ny fitiavana dia tsy mialina. Eo aloha tsika. Ry havana, firy ny olona mialina. Io tena zava-doza mihitsy io fialonana io. Zava-doza io fialonana io. Firy ny olona mialina. Za mbo te ohatran-drahanina. Fa ahoana koa ry ohatran'izao? Ahoana koa ty ohatr'izao? Manana tômôbily ohatran'izao ny anakay dia azo ohatran'iny koa ako. Tranony lehibe loatra ataoko ohatran'izay koa ny anako ataoko ambonimbony. Ry havana fananana fialonana. Fitafindrana ohatran'izao dia mbanao ohatran'izao koa ako. Ry havana fialonana. Mila mibebaka isika tompo. Mila mibebaka isika. Iny dia tena ohatr'izao mihitsy iny. Efa fialonana izay. Iny koa miseho azo zao iny. Fialonana zany. Ry havana sisy fitiavana an'Andriamanitra ao. Tonga dia afo be zany. Afo be le tompo. Afo be. Fialonana dia tondra olona any amin'ny afo be. Tondra olona any amin'ny afo be. Ny fitiavana koa dia tsy mirehare. Tsy azo ataontsika ny mirehare. Ten'Andriamanitra dia manambara hoe raha irehare dia oka irehare ho an'ny tompo. Oka ho an'ny tompo raha irehare. Ambarao Jesosy. Ambarao Jesosy. Oka tsika nambara ny tompo Andriamanitra antsika. Jesosy no reharehako. Izy no fiainako. Izy no ambarako. Izy no modeliko. Izy ireny no tompoko. Izy ireny no asandratro. Tokony irehare ho an'ny tompontsika. Ijoro ho an'ny tompontsika. Ry havana efa nataoko vidéo angamba ny zay tsy diso nataoko tamin'ny toro-tena ohatr'izao teto tamin'ny teo aloha zahako teo aloha tamin'ny efa ela be zany dia rehefa mandeha makany amin'ny restaurant ohatra. Tamin'izay mbola tena anatin'izao tontolo izao zany tamin'izay fotoana zay mivavaka. Dia rehefa ohatra ka hisakafo dia tsy mivavaka fa menatra. Menatra hivavaka eo anatrehan'ny olona. Lasa tsy nirehare ho an'ny tompo fa nirehare ho an'ny tena zany. Satria fa ny tena zany ny aloha amin'io. Tsy masakory miondrika mikipo mivavaka hoe misaotra anao Jesosy amin'ity sakafo ity. Izay dia efa mirehare ho an'ny tena zay. Ry havana mila mitandrina isika. No nefa nahatsapa aho fa tsy mety izay zavatra dia rehefa tonga any amin'ny restaurant indraindray misy vazaha mijery tsy ahoako akory zany. Miondrika ny loko dia mivavaka misaotra an'i Jesosy amin'ny sakafo izay omeny anahy. Na eo raha fianakaviana na miaraka amina hava na miaraka amina olona iza na izy eo na misy fito zay eo na enina na valo. Miondrika mivavaka. Tsisy olona miteny anao. Tsy afaka ataony andaontsika hivavaka tompoko. Fa ataonao ny vavakanao. Tsisy tokony hamenatra anao mihitsy. Ahoana moa tsika hoe hiditra any an-danitra nefa tsika mianatra an'i Jesosy. Nefa izy namentsika ny sakafo. Ry havana mila mitandrina isika. Tokony irehare ho an'ny tompo isika fa tsy ho an'ny tenantsika. Izy tokony hoe ambarantsika n'olona rehetra. Ry havana mila mitandrina mafy dia mafy isika. Eo ihany koa rehefa hitondra fiara. Rehefa andeha hivoaka izahay na izahay irery ohatra na miaraka amin'ny ankizy na ohatr'izany. Tsy mandeha io fiara rehefa tsy efa mivavaka. Satria ny antony na mahay mitondra raha ny tena iza moa no mitondra ny tompony no mitondra. Tsy zavatra haintsika olombelona. Ny tompo no mitondra. Izy no miaro. Dia tsy maintsy mivavaka. Ry havana tokony tsy homena antsika an Jesosy. Tokony tsy homenatra. Satria izy no mitantana ny fiainantsika.
Izy no mitondra antsika. Na ina ataonareo io ten'Andriamanitra dia atao voninahitran'Andriamanitra nandritra izany. Zany hoe misaotra an'Andriamanitra na misotro na mihinana na mandeha na ina ataontsika dia tokony hisaotra an'Andriamanitra foana isika satria izy no mitana fofinaintsika. Izy no mitana fofinaintsika. Manaraka, tsy mieboebo, ny fitiavana tsy mieboebo. Ry havana firy ny olona mieboebo, firy. Raha mieboebo ianao ka hoe miteny hoe tia an'Andriamanitra dia mibebay ianao an'io, mibebay an'io. Satria tsy anatin'ny fitiavana izany. Satria ny fitiavana tsy mieboebo. Aleloia. Tsy mieboebo ny fitiavana. Za aloha manana zao hoe, za aloha zao hoe, za aloha zao. Ry havana, ny nofo zany, Satana no manao izany, Losifera zay toetra zay. Izy no mieboebo tia kapilas'Andriamanitra. Toetra zany mibebay ianao, tadiavy ianao fanafana ny fanahinao. Fa toetra ny fahavalo izany. Izy ny te haka-plasy, te hampiakatra ny plasiny ambonin'Andriamanitra. Fibebona izany. Ry havana, tsia, mila isika manetry tena ambany dia ambany. Jerevy Jesosy angezanak'Andriamanitra nanetry teny. Nanetry tena ambany dia ambany Jesosy. Dia itsika ve no vonjeny, irearea. Isika no vonjeny, isika tsy mendrika akory. Tsy mendrika akory isika hiditra ny lanitra. Isika rehetra tsiraray avy eran-tany, tsy mendrika hiditra ny lanitra zanak'olombelona. Fa no famindram-pon'i Jesosy no dirantsika any an-danitra raha mankatoa azy isika. Mpanota isika, maloto isika na dia tsikara na fiteny tsikara na paozy tsikara dia tsy mendrika hiditra ny lanitra. Fa ny famindram-pon'i Jesosy, famindram-pon'Andriamanitra tamintsika, na hoe zazanalahy toka noho ny fitiavany antsika no ahafahantsika miditra any an-danitra. Ka tokony hitandrina mafy isika. Tsika ny ten'Andriamanitra. 5, tsy manao izay tsy mahamendrika. Zay zany ny fitiavana. Tsy manao izay tsy mahamendrika. Tsy mitady ho an'ny tenany. Tsy mora sositra. Tsy manao otro-po. Amen, tanareo zany. Tsy manao izay tsy mahamendrika. Ry havana. Efa fantatrao zao. Efa fantatsika zao. Za teo loatra zany. Zavatra tsy mahamendrika dia mbola atao ihany. Mbola atao ihany. Indray andro tadidiko eto mampatsiahy ny tompo tam'izako mbola tanora tany Madagasikara. Dia rehefa mandeha vavaka ny alahady dia manao fitafiana hoe masina. Satria manao akanjo lava zany na hoe hatreo amin'ny genou ary. Dia rehefa andavanandro dia mitafy mitanjatanjaka. Tena zay mihitsy ambarako satria zavatra maro zavatra any. Manao sorta kely, manao t-shirt kely satria mafana ny amintsika. Dia indray andro zay mipetraka any ambanivohitra mantsy. Noho ny efa ela ela zay mipetraka any ambanivohitra zany dia andeha hivoaka zany indray andro. Tamin'izay efa nihoatran'ny 20 taona tany ho any. Dia zokiko lahy efa tanaty fiara, izy zany no mitondra fiara tamin'izay. Dia papako ngamba zany tsy diso efa tanaty fiara. Dia zany hivoaka zany andeha hiditra anaty fiara. Dia hitany mandeha amin'ny couloir iny. Dia tonga ko akaikaiky hivoaka le varavarana kely zany, ohatrohatr'izay le izy. Dia hitany manao sorta ohatrohatr'izay. Dia ozy izy miantso anahy, ohatrohatr'izay nambarany mety hoe angamba vidéo ty satria mbola le zokiko lahy. Dia izy miantso anahy hoe ndana anao misolo akanjo izy fa tsy miaraka aminao amin'io aho. Tanareo zay? Saotra Jesosy nampatsiahy zay. Le am'le paozy fitafiko. Dia ozy le zokiko lahy mandana soloy ny akanjondry ohatrohatr'izay nambarany taminahy. Ohatr'izay le tena mba tsy ho diso. Solo efa tsy manao an'io anao mandeha miaraka aminahy ohatrohatr'izay. Hoe miaraka aminay. Dia nandeha nisolo ako. Tanareo zay? Eto le hoe tsy manao izay tsy mahamendrika. Tsy mendrika fitafiana tsy mendrika. Ry havana, fitiavan'Andriamanitra. Raha mitenao zanak'Andriamanitra, ahoana ny fitafianao amin'izao za mitory izao. Na vavy ianao na lahy. Na vavy ianao na lahy. Amin'ny fotoana inoanao ity vidéo ty, ahoana ny fitafianao tompo? Mendrika ve? Satria n'Andriamanitra sa tsy? Ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe ny fitiavana dia tsy manao izay tsy mahamendrika. Mila mendrika isika. Eo ny tsen'Andriamanitra.
masina anatiny ivelany. Mendrika rehefa hitan'ny olona hoe an Jesosy iny. Nefa koa ao anatintsika koa, tsy koa hoe manao fitafiana masina dia andeha hiady eny an-tsena eny ohatra, na ifampitolona na hoe ifampanopo amin'olona mihitsy, nefa fitafiana fa fitafiana masina. Ry havana tsy mendrika koa zany. Tsy mendrika koa zany na hoe manao fitafiana tsotra ianao masina dia andeha ianao hisotro toaka na mifoka sigara. Ry havana tsy mendrika zany. Tsy fifandray mihitsy zany. Mila mitandra mafy dia mafy isika. Dia io ten'Andriamanitra hoe tsy mitady ho an'ny tenany. Izay le izy. Tia tena zany ny olona maro dia efa tsy fitiavana zay. Ny tenanao ihany, ny tenako ihany, raha vao zay dia efa tsy fitiavana zay. Tsy ao zay Andriamanitra. Tsy ao zay Andriamanitra. Ry havana ny fitiavana dia tsy mitady ho an'ny tenany. Mila tsika mitsinjo ny hafa. Mila tsika mijery ny hafa. Zay Jesosy zay. Andriamanitra nijery antsika, nomeny zanalahy tokana hamonjeny antsika. Nomeny zanalahy tokana hamonjeny antsika. Dia itsika ve mitana ho antsika, ho an-tenantsika? Tsy maintsy isika mitia tahaka fitiavan'Andriamanitra. Mizara zay nanantsika, manome zay nanantsika. Zay le fitiavana tahaka fitiavan'Andriamanitra. Jesosy manome, dia tsika tsy maintsy manome koa tsika. Mila mizara isika. Tsy mora sositra. Io dia tena hoe n'olombelona rehetra hoy aho, mila mitsy miezaka mahatanteraka an'io. Tsy mora sositra. Tsika olombelona rehetra, zay le fitiavan'Andriamanitra hoe tsy mora sositra. Ry havana mila tsika manana toetra Kristy Jesosy. Tsy mora sositra. Jesosy mora fo indrindra. Jesosy ilay fitiavana. Jesosy ilay malemy fanahy. Hitanareo zany? Tsy mora sositra. Mila tsika miala amin'ny mora sositra. Mila miala amin'ny toetra io tsika tsirairay avy. Mangataha amin'ny tompo rehefa tsy afaka ianao. Ny tompo mahay manafaka ny fahasosorana. Tsy manao otro-po. Ry havana be dia be ny olona manao otro-po. Ina moa ilay otro-po? Zavatra efa lasa nandritry ny 5 taona lasa ohatra, dia mbola tazominao foana anatin'ny fo ao. Dia miandrasana mihitsy ilay olona nisy olona taminao amin'iny. Dia ohatra hoe hitanao tampoka dia hoe enao kosa angina nanao an'izao anaty tamin'izao fotoana izao. Zay ilay otro-po. Ry havana fanahy tsy ohatran' izany, tsy ohatran'izany ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tsy mitana zavatra anatin'ny fo zany tsika. Mila isika tonga dia madio am-po. Vita iny dia vita iny. Tsy averina intsony zavatra efa lany. Tsy manao otro-po. Zavatra vita teo iny mivalona iny efa lasa neriana iny. Tsy azontsika atao intsony mamerina indray ny zavatra iny. Raha ohatra tsika manao an'izay dia tsy fitiavana zany. Satria mamoa ny lasa. Ten'Andriamanitra dia manambara mihitsy hoe aza matsiaro lasa zay ten'Andriamanitra. Ry havana ao anatin'izany zany eto. Aza manao otro-po. Efa lasa iny dia lasa iny. Misy ange tena hoe mamono olona mihitsy amin'ny zavatra miseho, amin'ny otro-po ao anatin'ny fon'ilay olona. Satria ny antony, misy tena hoe mpiray-tam-po, na mpinamana, na mpiavana, resaka zavatra efa mataonany maro tamin'ny razambe ohatra, na tamin'ny ray aman-dreny ohatra, na resaka lova ohatra, dia manao otro-po. Ka lovanay iny tsinona koa? Izy nanao an'izao. Ry havana avo be no miandry. Raha ohatra tsy miova isika olombelona. Mila isika manam-pitiavana tahaka an'Andriamanitra. Tsy moramora ny lalana makany an-danitra tompoko. Tsy moramora. Tsy moramora fa mila mijoro isika. Mila mijoro, mila miova isika. Alala zany ny otro-po. Adinio avokoa zavatra izay teo amin'ny fiainanao nanomboka androany. Adinoy lasa rehetra. Adinoy. Mangataha amin'ny Jesosy. Alao ny otro-po rehetra.
Jesosy ampio a Jesosy hoe mbola anatin'ny foko zao zavatra zao tenao am' Jesosy izy anie miaino e miaino anie ny tompo e miaino ny tompo ary raha mangataka aminy isika dia mamaly Jesosy. Jesosy tsy mety afaka aminah mihitsy ty zavatra ty. De ny tompo avy izy manafaka anao rehefa tena hoe mangataka aminy ianao. Jesosy tsy mety resiko mihitsy Jesosy ty zavatra anankiray ty Jesosy mangataka aminao tompo tezitra foana ampio a Jesosy de avy ny tompo manala ny fahatezerana aminao. Jesosy ty menimenina foana Jesosy ampio a Jesosy eo mangataka aminao tompo malala anafaka am'izay de anafaka anao tompo nefa kosa ianao mila miezaka koa ianao. Tompo zany manafaka fa raha vao avy le tonga de roa amina raha Jesosy satria tompo manafaka anao. Fa tsy akory hoe iny ianao fa lany tompo am'le fahatezerana de vao mety zavatra kely miseho io mantsy fizahan-toetra eo mantsy tompo mihitsy izany toetra antsika. Misy zavatra kely miseho hiditra le fahatezerana ve sa tsy? Eo anao tena le hoe tsy anao azay tsy ho tezitra tsony ako. Zay le fizahan-toetra ataon'Andriamanitra amintsika. Mila tsika tena hoe mikalme ny fontsika satria ny tompo efa namelantsika efa nanavao antsika de mitsika tena hoe mijoro afaka tanteraka mihitsy zay. Tokony tsy tinina mihitsy anatin'ny fontsika ao fa tena afaka madidio. Zay le hoe tsy manao otrompo. Tsy manao otrompo. Andiny fahenina. Tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Amen. Hitanareo zany? Tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Ry havana atao mahatsapa. Eto fa namatsy de mampatsapa anao hoe misy olona mpanao kolikoly. Ry havana raha manao kolikoly ianao ato na fotoana inonao anty. Tsy azonao atao no manao kolikoly. Satria fataontsika fa tsy fahamarinana izany. Tokony tsy ho faly amin'izany ianao. Na koa ny olona miara-mipetraka aminao manao kolikoly. Zavatra tsapako eto zany. Misy olona ao tokantranao manao kolikoly mety vadinao angamba any am-piasana any manao kolikoly. Na hoe zanakanao koa. Na hoe ny ray aman-dreninao. Dia mifaly ianao. Ry havana tsy eken'Andriamanitra zany. Voafatotrao ianao. Voafatotrao ianao satria tsy fitiavana zany. Mazava be ten'Andriamanitra. Tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Ialao zavatra tsy marina rehetra. Ialao zavatra tsy marina rehetra. Mety tenao hoe ay ka tsy maintsy nge zako miaraka amin'ny fianakaviako. Lavo fotsiny. Lavinao ianao tsy miaraka ao anaty zavatra zay. Fa an'le olona raha mbola ataony zay zavatra zay. Zay ny le izy diovy ny fananao. Diovy ny tenanao. Miala mihitsy ianao amin'ilay ratsy. Mibebay ianao de aza mankasitraka an'izay. Fa azy ny azy rehefa tenao ka hoe tsy mety miova le olona. Ianao zany miteny aloha ianao fa rehefa tsy mety miova le olona de azy tsy ny tompo zay. Zay le izy. Zay zany etsika. Zay ny etsika zay. Satria ilay fitiavan'Andriamanitra dia clair. Clair ny fitiavan'Andriamanitra mazava tsara ny fitiavan'Andriamanitra. Andiny fafito. Mbola andiny fahina ihany fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Amen. Miara-mifaly amin'ny fahamarinana. Zavatra marina mahafaly izany. Mahafaly izany zavatra marina. Zay le miara-mifaly amin'ny fahamarinana. Andiny fafito. Mandefitra zavatra rehetra. Io tena sarotra be io amintsika olombelona. Mandefitra ny zavatra rehetra. Rehetra hoy ten'Andriamanitra eto. Ry havana tsy ny tapany any akory na kely any akory no le ferintsika. Fa ny zavatra tsy maintsy le ferintsika avokoa zavatra rehetra. Mandefitra ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra. Raha mahavoaremarkenareo ny amin'ny teny hatrany amboloany hatrany andiny faharoa zafady de verina matetika ny hoe rehetra. Zany hoe ny rehetra mihitsy zany no tsy maintsy arahana zany. Tsy akory hoe ataonao le izy fa tsy ataonao complet. Ohatra hoe zavatra ety le ferinao fa ty tsy le ferinao. Ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra mila tsika mandefitra. Mandefitra ny zavatra rehetra. Ahoana moa zany? Na ny am-piasana io na tre amin'ny patronanao raha miasa ianao. Ao an-trano io na tre fianakaviana ohatra ka manana fianakaviana ianao. Eo anatrehan'ny namana io raha manana namana ianao.
eo anatrehan'ny olona rehetra io na nivela fotsiny anao mahita olona maro ianao ohatra na hoe anaty bus na zany aiza misy ianao. Raha misy olona koa manompo anao na manaratsy anao dia mandefitra zavatra rehetra mihitsy zany. Mandefitra zavatra rehetrarehetra. Mila mandefitra tsika na zavatra rehetra na ohatra resaka sakafo io. Ohatra ray vilia fotsiny tavela eo, ray vilia fotsiny. Ka hoe tsy ampy andretra dia mandefitra tsy mihinana ianao. Tsy le zavatra rehetra dia ao daholo zany zavatra rehetra. Mandefitra ny zavatra rehetra. Toetran' Jesosy io toetran'Andriamanitra io ry havana, tsary sarotra mankany an-danitra. Fa mila mijoro, mila manaraka ny toetran'Andriamanitra isika zay vao tafiditra any. Zay vao tafiditra any. Zay vao tafiditra any. Andininy fafito le tapany manaraka eo hoe mino ny zavatra rehetra. Amen. Mino ny zavatra rehetra. Amin'ny ara-panahy zany io. Ao amin'ny tompo zany io. Aza manao le hoe aiza kosa dia marina ve zany? Zany tenin'Andriamanitra zany. Ry havana vakio ny tenin'Andriamanitra. Raiso ny teniny. Raha marena ny famarinana sy famasinana dia raiso ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy mino ianao dia tadidio tsara fa tenin'Andriamanitra ny boky ny Apokalipsy. Ny osa sy ny tsy mino dia efa ry afo no miandry. Apokalipsy 2:20 dao vakintsika izany. 2:20 azafady. Andiny fahavalo. Sotra fanahy masina. Hoy tenin'Andriamanitra vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny osa ny tsy mino, hitanareo zany. Ny tsy mino, toy koa tenin'Andriamanitra. Ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy. Io le ntenenin'ny Zokerika teo tamin'le fabebara teo, ny mpanompo sampy. Ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anaty farihy mirehitra afo sy solofara. Izany fahafatesana faharoa. Amen. Hitanareo zany. Zany fahafatesana faharoa. Ny tsy mino. Ry havana, aza mba anisany tsy mino. Hoy ny teny Jesosy zay. Minoa tompo. Minoa Jesosy ianao. Minoa ianao ny amiasa lehibe ataon'Andriamanitra. Fa zavadozany no miandry. Zavadozany miandry raha ohatra tsy mitandrina isika. Dia hoy tenin'Andriamanitra koa maharitra ny zavatra rehetra. Tanareo zany. Teo dia hoe mandefitra zavatra rehetra. Dia ny ampy koa hoe mino ny zavatra rehetra. Mbola diniko le hoe manantena ny zavatra rehetra. Manantena ve ianao fa hiditra any an-danitra? Manantena any tompo ve ianao? Fa avy amin'irao alanitra Jesosy. Tokony manantena ianao azo fiainana mandrakizay. Tsy maintsy miova aloha isika. Tsy maintsy tsika tena mijoro tsara dia manantena mba ho tafiditra any an-danitra. Ry havana, mila tsika manam-pitiavana. Mila tsika mijoro tsara dia afaka tsika manantena mba ho lasa zanak'Andriamanitra any an-danitra. Mila manantena isika ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Le fitiavan'Andriamanitra ny tanteraka an'io. Fitiavan'Andriamanitra ny tanteraka an'io. Dia manaraka an'izay hoe maharitra zavatra rehetra. Io le faharetana io amintsika zanak'olombelona dia tena tsy moramora mihitsy io. Isika dia maro tsika rehetra mihitsy indraindray tsy manam-paharetana. Maika loatra. Nefa ny Andriamanitra dia izy tompony faharetana sy ny filaminana. Jerevy tsara ny fitiavana. Andriamanitra fitiavana. Izy io le maharitra zavatra rehetra. Mila manam-paharetana ohatran'Andriamanitra isika. Mila tsika tena hoe mijoro tsara mba haharitra. Aza maika fampetrao amin'ny tompo zavatra rehetra. Fa raha isika maika dia tsika ihany no hanimba zavatra. Tokony hosoa dia manjary potika ny fiainantsika. Inona moa no antony satria tsy manontany ny tompo isika? Satria tsika tsy mandeha araka sitrapon'i Jesosy. Fa manao izay tiantsika atao ilay hoe ny tena ihany, ny tenantsika ihany. Ery ambohery miteny ilay hoe ny tenantsika ihany. Le hoe tsy mitady, azafady, tsy mitady ho an-tenany, ny fitiavana zany. Io zany raha vao mitady ho an-tenantsika isika dia eo tsika dia tsy haharitra zavatra rehetra avy amin'ny tompo. Izy efa manamboatra ny programantsika ny fiainantsika. Ka mila mitandrina mafy dia mafy isika. Andiny fahavalo.
Ny fitiavana dia tsy ho levona mandrakizay. Hitanareo zany? Zay le izy, Andriamanitra io. Ny fitiavana dia tsy ho levona mandrakizay. Satria Andriamanitra io. Andriamanitra ilay fitiavana. Izy ilay alpha sy omega. Izy ilay mandrakizay. Izy ilay mandrakizay. Zay ilay hoe ny fitiavana dia tsy ho levona mandrakizay. Izy io. Dia hoy ten'Andriamanitra hoe fa raha ny faminaniana dia ho levona. Hitanareo zany? Ny faminaniana, Andriamanitra no manome ny fanahin'ny faminaniana. Izy ihany koa no manome eo ambany hoe raha ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra. Eo koa ny fiteny tsy fantatra. Hitsahatra koa zany. Manaraka an'izay hoe raha ny fahalalana dia ho foana. Ny tompo ihany koa no manome an'io, Andriamanitra koa no manome an'io. Reny zany dia hitsahatra avokoa zany rehetrarehetra reny. Fa ilay fitiavana izy Andriamanitra dia tsy hitsahatra satria izy ilay fitiavana. 9:7 fa sombotsombo ny fahalalantsika ary sombotsombo ny faminaniantsika. Hitanareo zany? Sombotsombo ny asa zao hita izao, zavatra irantsika izao. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombotsombo intsony. Amen. Ry havana, ho avy ny fotoana. Ho avy ny fotoana ahatanteraka ahitantsika an'Andriamanitra. Aleloia, aleloia. Ho avy ny fotoana tsy ho sombotsombo ny intsony fa tena ahitan'Andriamanitra isika. Fony mbola zaza aho dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Fa noho ny efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Amen. Hitanareo zany? Tsika zany tamintsika mbola zaza dia hoy ny teny Paoly hoe dia ny teny toa zaza. Zazakely tsika zany. Ny hevitra toy ny zaza, sainantsika. Ny saina toy ny zaza. Fa noho ny efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Amen. Ry havana, mila isika manary ny fisainantsika hoe tsy mifantoka tsara amin'izay teo aloha zazakely. Tokony ho matotra isika alalan'ilay fitiavan'Andriamanitra. Ry havana, raha mahita indraindray amin'ny YouTube dia tena mampalahelo mihitsy mahita ny olona mifanaratsy miteniteny foana anatin'ny YouTube. Ry havana, tsy zaza intsony isika olombelona rehefa lehibe. Tokony hanam-pitiavana tahaka an'Andriamanitra. Tokony saina mahalehibe antsika dia ilay fitiavan'Andriamanitra. Hiala amin'ny ady maro samihafa. Hiala amin'ny faharatsiana maro samihafa. Fa tokony hibanjina ilay lanitra ho any an-danitra, ho any an-danitra, ho any amin'i Jesosy. Tokony ho lehibe ara-panahy, ara-tsaina, ara-pomba rehetra. Dia miomana ho any an-danitra. Fa tsy miomana ho any amin'ny hafobe. Ry havana, zava-doza maro no any amin'ny hafobe. Ho avy ny fotoana rehefa avy eo afaka mandray ny tompo ho mpamonjy anao ianao raha mbola tsy handray Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao. Fa aoka ianao tena hiomana mihitsy mba hiala amin'ny saina fahazazana ka hiady, hifamaly, hifanaratsy, hialona, hiady amin'ny mpiray-tam-po, hiady amin'ny olona. Ry havana, miala amin'izany. Miala amin'izany. Miala. Aoka tsika tena hitady an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana ary tsy mankasitraka amin'ny faharatsian'Andriamanitra. 10 fa ankehitriny isika dia mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita tsara fa manjavozavo. Hitanareo zany? Ankehitriny zany isika dia mizaha amin'ny fitaratra ka tsy mahita tsara fa manjavozavo. Ry havana, raha mijery fitaratra isika, raha mijery fitaratra isika, jerentsika, dia ohatr'izay ny ahitantsika ny tarehantsika zany. Isika hitantsika eo fa tsy tena isika io. Aleloia. Tsy tena isika io fa mantao fotsiny nofontsika zay mitondra ny vatantsika io. Ny vatantsika io zay mitondra ny fanahintsika io. Azafady. Mantao fotsiny io, akanjo fotsiny ity nofontsika ity. Le nofo iverina ho vovoka. Zay le hoe manjavozavo na mijerentsika anatin'ny fitaratra raha isika izao. Anatin'ny fitaratra.
Fa rahatr'izay dia ahita mifanatrika. Nareo izany ry havana, rahatr'izay isika rehefa ho avy ny fotoana dia ahazo ilay tenantsika any an-danitra. Raha ho tafiditra any an-danitra moa, ilay tena isika amin'izay, izay ilay any an-danitra, le tena isika any an-danitra, le tenantsika vaovao sy n'Andriamanitra io. Fa raha ohatra tompoko ka tsy manaraka an'Andriamanitra isika, de ity nofontsika ity ihany no ho potika ary any amin'ny hafobe ampijaliany fahavalo. Le fitafiana rasy tety ambonin'ny tany, iny paozintsika rehefa matiny amin'ny faratsiana iny ihany no hoentin'olona ray any amin'ny hafobe, hijaliany mandrakizay. Sy ny otany rehetra dia hijaly mandrakizay. Fa ilay endrika tsara tena hitantsika any an-danitra zany rehefa tonga ny fotoana tsy ho azo. Tsy ho azo. Ry havana, mila mitandra mafy dia mafy isika. Fa rahatr'izay dia ahita mifanatrika. Ankehitriny dia sombitsombiny ihany no fantatro hoy i Paoly. Fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarany ahy. Amen. Hitanareo izany? Amin'izay fotoana izay dia ho fantatro tsara hoy i Paoly. Rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarany ahy. Ry havana, toy nahafantaran'Andriamanitra antsika no ahitantsika an'Andriamanitra rehefa any an-danitra isika. Raha tafody any an-danitra isika, ahitany raintsika isika, raintsika tena raintsika na rentsika. Ahitantsika isika izay nanamboaran'Andriamanitra antsika amin'izay fotoana izay, fa tsy izao tena antsika izao. Ahitantsika tena isika. Miandry antsika any an-danitra anie izany, any an-danitra izany. Aleluia, aleluia, tapaka kely teo aleluia. Lay tena vatantsika miandry antsika any an-danitra. Lay vatantsika, lay vatana ara-panahy zany io. Ty mantsy vatana nofo ty, fa lay vatantsika ara-panahy, le miandry antsika any, le tsy mety lo intsony, miandry antsika any an-danitra. Zay le tena isika. Fa zao isika araka ny tenin'ny Paoly eto dia mbola tsy mahita tsara fa manjavozavo. Satria ty nofontsika ity dia akanjo ihany. Akanjo ihany. Fa le tena isika namboarin'Andriamanitra dia any an-danitra. Io lay mivavaka any koa rehefa mivavaka ty isika. Io lay mihira any koa rehefa mihira ty isika. Mitovy tsiny ireo ny fanahintsika sy lay any an-danitra. Ry havana, mila tsika tena mijoro tsara satria lanitra no tanjona. 9:10 farany. Ary ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Amen. Ny fitiavana no lehibe indrindra. Telo zany no mitoetra hoy Paoly eto. Dia ny finoan'Andriamanitra izany. Mila mino isika an'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra. Dia ny fanantenana, manantena ny lanitra va ianao? Sa mbola variana amin'ity tany ity ihany? Dia tsy manantena akory ho any an-danitra, fa variana manao foana ety ambonin'ity tany ity. Ry havana, tokony isika tena hoe ino an'Andriamanitra, dia hijoro tsara, dia mana fanantenana ihany koa any an-danitra zany, ho any an-danitra. Dia ny fitiavana. Io lehibe indrindra dia ny fitiavana ho ten'Andriamanitra, ny fitiavana satria io Andriamanitra io. Ao amin'ny Jona 7:10, iny antsika tsy nijery tsara tamintsika mbola kely zany zay zay efa olona efa lehibe zany ato dia iny teny iny ampianarana any am-piangonana mantsy tamin'ny mbola fahazazana zany Jona 7:10. Dia le manambara hoe hoy ny teny vakiko amin'ny anarany, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny zanalay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanalay tokana. Lehibe io teny io
nomeny zanalay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay fitiavana izany izy lay fitiavana tsy maintsy mity isika tsy maintsy ty isika vao tafiditra lanitra na de hoe mandray Jesosy tompo sy mpamonjy fiainantsika isika ho anao zay vonona de oka anao iomana sahady afaka mibebaka sahady ianao na de hoe andray Jesosy tompo sy mpamonjy tsika fiainantsika de atao batisa amin'ny ranobe isika de hoe mahazo faminaniana isika ampiasan'Andriamanitra lehibe koa tsika nefa tsika tsy manam-pitiavana de tadediova tsy ho tafakatra isika tsy akory itia manana an Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako itia fa vita batisa amin'ny ranobe de na tsy manam-pitiavana raha tsisy na de tsy manam-pitiavana raha de tsy maninona tsy atompoko Andriamanitra fitiavana tsy maintsy manam-pitiavana isika tahaka fitiavan'Andriamanitra zay isika vao tafiditra lanitra ry havana betsaka ny teny nambara fanamasina teo hitsahatrahako satria zay ny tiany fanahy masina ampitaina amintsika anio zay ny teny nomeny antsika anio engany isika tena anafitiavana tokoa anapitiavana tahaka fitiavan'Andriamanitra engany isika tena iova tokoa amin'ny lalantsika ety ambonin'ny tany satria kesa de ho avy Jesosy ry havana raha ohatra ianao ka mbola tsy manana ny tompo sy mpamonjy fiainanao na nahatsapa koa ianao fa tena niverin-dalana ka tsy nanampitiavana ka te hibebaka de mibeba mbola misy ny fotoana satria raha tsy mibebaka ianao de tadidio tsara fa ho avy Jesosy anontany ianao raha tonga ny fotoana fahatesanao ho avy izy anontany hoe enao ny teny izay nambarako nefa anao tsy mibebaka satria tsy manam-pitiavana ianao satria tsy taonao ilay fitiavan'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra teo zay tsy tia ny rahalahiny na andravava zany moa zay hitany masony ahoana moa no hitiavantsika n'Andriamanitra zay mbola tsy tantavantsika ahoana hitiavantsika n'Andriamanitra zay mbola tsy tantavantsika ry havana mila tsika tena mahafantatra tsara ny fitiavana n'Andriamanitra hivavaka isika angataka amin'ny tompo amindran'ny fo amintsika tsiraray avy ianao zay andray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao de oka ianao anaraka ny vavaka ataoko ho anao zay fa manana Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao de mibebay ianao mangata fitiavana amin'ny Jesosy ampy antsika ny tenin'Andriamanitra anio mazava be ny tenin'ny tompo mazava be ny fitiavana lehibe indrindra ny fitiavana lehibe indrindra raiso ilay fitiavana ao am-ponao raiso izy mangata aminy anamboarana ianao tsika tsy raha manamboatra tena izy ireny afaka manamboatra antsika hivavaka isika marana antsika ny fotoana vavaka isika tompoko ho anao zay andray Jesosy tompo sy mpamonjy fiainanao raiso izy ho tompo sy mpamonjy fiainanao afaka manaraka ny vavaka ataoko ianao Jesosy malala ho mankasitraka feno Jesosy misaotra fanahy masina malala satria tena be fitiavana tokoa ianao ilay fitiavana ianao ilay ray lehibe indrindra ianao ilay fitiavana voalohany ka tokony miverina aminao zay tsiraray avy ilay fitiavana voalohany misaotra fanahy ny iray misaotra Andriamanitra eo misaotra Jesosy io satria be fitiavana ianao tsy takatra heverina ianao mankasitraka feno anao ny amin'ny teny zay nomenao anay anio ny fampibebahana anio ny teny nomenao anay misaotra anao Jesosy tompo malala ho amboary izay mba hanampitiavana amboary izay Jesosy io oka mihitsy ianao ilay fitiavana niditra anatin'ny fonay Jesosy anamboatra ny fonay ka hitoetra anatin'ny fonay tsiraray avy tompo malala ho ireo ny olonao any amin'ny toerana misy azy ihany Jesosy izay andray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana satria Jesosy fantany anio fa ianao ihany no mpamonjy ahafanay miditra any an-danitra ka oka ianao Jesosy iay ny vavak'izy ireo fibebahan'izy ireo Jesosy mamindra fo aminy ianao tompo mamelany heliny oka ianao amerina ny vavaka izay atoko ity aho Jesosy mandohalika eo anatrehanao tompo malala ho anio aho dia mino fa ianao ilay zanak'Andriamanitra ianao ilay fitiavana lehibe indrindra ianao ilay ray ianao ilay fanahy masina telo fa iray Jesosy anio aho Jesosy dia mino
fa ianao nandrotra ny teo ambony azy fijaliana, natolotrao ny ainao teo ambony azy fijaliana, nanafotanao ahy. Raha anao nalatsaka ao Jesosy io, ka anio dia mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Sokafako ny foko ho anao Jesosy, midira atao am-poko ianao, mitoera atao am-poko ianao Jesosy io. Aoka ho lapanao ny foko manomboka anio, aoka ho mpanjaka ny foko ianao Jesosy. Mamela ahy, mamindra fo amiko, fafao Jesosy ny fahotako rehetra, manomboka teto ka hatramin'ny lasa rehetra Jesosy. Fafao ny fahotako, sorato tompony anarako amin'ny boky ny fiainana. Raiso zanakao ao Jesosy io, ary fafao ny anarako tompo any amin'ny elo, tompo malalao, sorata ny an-danitra ny anarako Jesosy, mba ho anisany zanakao aho. Mankasitraka anao ao Jesosy, mideranao mankalazanao aho Jesosy io, anompo anao aho, anao zay tianao ao Jesosy. Tanao fa tsy matana anao, tanao fa tsy matana anao Jesosy. Ampenaro ao fanahy masina, atoroy lalana foana ao fanahy masina, toroy lalanao mba aizako mandeha araka ny sitraponao. Sotranao Jesosy, ho antsika tsiraray avy, atorany mitompo ny tenanao raha niverina eo amin'ny Jesosy ianao. Atao falora-tenanao indray eo amin'ny tompo Jesosy io, indreto izahay tsy manam-pitiavana, tsy mahay mity tompo, mangataka ny famindramponao. Omeo fo ahy ity zay Jesosy a, omelay fitiavanao Jesosy aza lay mity Jesosy io. Ity aho tompo manolo tena indray ho anao, manolo tena ho anao Jesosy, anao ny asanao, anao zay tianao Jesosy, miverina ao ambaranao. Mamindra fo aminay Jesosy, amin'ny zanakao eran-tany tompo, zay miverina aminao anio Jesosy io, zay manolo tena tompo eo aminao Jesosy io. Enao noderainao no ankalazaina, tompo malalao, mankasitraka feno ny amin'ny fotoana rehetra teto. Fanahy masina, okanao amenao anay tsiraray avy, feno ianao izay fanahy masina, mila anao izahay, mila ny fahazavanao, mila ny hery avy aminao, lay hery ny fitiavana dia anao izany. Ka okanao ameno zanakao tsiraray avy eran-tany lay fitiavan-dehibe, fenoy ny fitiavanao ny fonay, fenoy ny fitiavanao ny fonay, petrao amin'ny fonao ny tananao, fenoy ny fitiavanao ny fonay fanahy masina. Okanao nala ny otro-po, okanao nala ny fatezerana, okanao nala ny toetra ratsy rehetra aminay tsiraray avy, zay mametraka ny tananay akavanana amin'ny fonay amin'izao ora sy fotoana izao. Fenoy ny fitiavanao zay fanahy masina o, fenoy ny fitiavanao zay ray malala o, okanao ameno ny fonay tsiraray avy, fenoy ny fitiavanao zay Jesosy io. Jesosy malalao, aity ho toanao, aity ho toanao Jesosy io, satria tsy hainay izany. Okanao anala ny fakofakatra anatin'ny fonay, diovy ny fonay, diovy ny fonay, fenoanao zay fanahy masina, fenoanao zay fanahy masina. Eny anao lay mora fo indrindra, ka misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy, midera mankalazanao, mitoera anatin'ny fonay ianao, mitoera anatin'ny fonay ianao Jesosy, mila anao izay. Ny fonay no lapanao, ny fonay no tranonao, ny fonay no tempolinao Jesosy io, anao reriany izany. Kokanao anadio ny fonay, misaotra ray, misaotra ray, nanjotraka ny fitiavanao aminay zanakao tsiraray avy anio. Eny tompo, misaotra anao lehibe, misaotra ray malalao, amboary foana izay, avozy foana izay, ka ny voninahitra teo anao. Sokafo ny lanitra, sokafo ny lanitra tompo, ny lanitra fiterizanao soa. Okanao tompo andratraka, androtraka aminay Jesosy io, ararao aminay Jesosy io, ny loharano pitahiana avy aminao, ameno anay tsiraray avy, ameno ny fonay, ameno ny tenanay tsiraray avy. Okanao tompo androtraka izany aminay tsiraray avy, arotsainay Jesosy io, arotsainay Jesosy malala o, eny tompo, ny loharano pitahiana aminay zanakao tsiraray avy, zanakao tsiraray avy. Misaotra anao Jesosy, mankalaza anao Jesosy, manome voninahitra anao, mankasitraka ray, izay rehetra vita teto. Misaotra Jesosy. Koa ianao nasitrana ny olona rehetra zay tsy salama, ianao no dokotera ambony dokotera rehetra, sitrano ny olonao tsiraray avy zay tsy salama amin'izao ora sy fotoana izao. Vangio Jesosy ny olonao tsiraray avy, ka misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy io. Aleluia, aleluia, aleluia. Ny voninahitra teo anao reriany.
Andriamanitra be fitiavana, ianao ilay alfasy omega, fiandohanay ary fiafaranay. Misaotra tompo. Alleluia. Amen. Amen. Sotran'i Jesosy tsika ny amin'ny fotoanan'io dia mametraka veloma aminareo izay menada dia samy hitahiny tompo daholo tompoko. Dia amin'ny herindray tsika miona eto raha sitrapon'i Jesosy. Amen. Veloma tompoko.